tonga soa amin'ny fampianarana. Miarabany mpanao fandaliana mponona rehetra, tsy akanavaka na ny mifanatrika na ny tsy mifanatrika, tompony fiadanana Jesosy ary mitady olona omena izany fiadanana izany izy. Azoko antoka sady mino aho fa mahita be dia be izy ato atsika rehetra aminareo ny fiadanana. Amen. Deraona Jesosy mazoto eganary. Raha tsy misy ny fiovana dia batisa 1er décembre ny batisa atsika nareo zany. Ao amin'ny lapa no atao io batisa io. Misy lalam-panahy tsy maintsy arahana nefany. Zany hoe raha sabata le voalohan'ny décembre dia andro fahatelo amin'ny fanamasina tena ho an'izay atao batisa ilay 1er io. Ny andro faharoa zany 30 novembre. Ny andro fahatelo zany dia ny 29 novembre, zany hoe alakamisy. Alakamisy zoma sabata ny fifadikanana mifagana sabata rehefa avy mandray ny fanasan'ny tompo ny fiangonana mitondra anareo ho vokatra ho an'ny tompo. Tsy azo atao mihitsy zany mihinan-kanina eo amin'ny andro faharoa. Mazava ho azy fa tsy ho vitanay no anaramaso anareo rehefa afaka andro faharoa. Andro voalohany zany miaraka amin'ny fahadianana tsika. Ny andro faharoa eo zany no déterminé hoe na ho voaray na tsy voaray le mpino. Ohatra, tsy tonga izy ny andro voalohany fahadianana, dia tonga indray izy dia tsy tonga indray azy ny andro faharoa. Na tonga izy ny andro faharoa fa naka récréation kely izy dia nihinan-kanina. Raha vao manao an'izay zany ny mpino anankiray miomana amin'ny batisa ka tsy hitanay fa tonga eo amin'ny andro fahatelo ihany izy ka atao batisa, nefa tsy hitanay izy nangalam-pihinana moa filazana zany, dia miantso azy aho hoe raha nangalam-pihinana ianao ka tsy tratra dia aza mandroso eo amin'ny batisa, satria vao manomboka ianao dia efa mamitaka ny fanahy masina sady dia azo antoka fa tsy ho lavorary ny fiainam-panahinao ao arinao. Fa rehefa vonona tsara ianao dia miaraka tsika ny andro voalohany, faharoa, fahatelo. Izahay zany izay anao batisa anareo aza dia miaraka aminareo manamaso tena anatin'ny fifadikanana, miroboka ao anatin'le rano ao zay. Raha ataontsika hoe 200 nareo natao batisa dia izay no mibaby an'ilay izy mafimafy kokoa no ianareo mandalo fotsiny eo, satria mandalo nareo tsy ampy 60 secondes koa, 10 secondes angamba nareo tafidina ao anaty rano dia raisin'ny apôstôly dia manao batisa nareo amin'ny anaran'ny raisin'ny zanaka rehefa namasina 10 secondes zay favoaka ny batistera ianareo. Noho izany dia manentana anareo hoe aza atao raraka tany ny fandaliana mponona izay nataonareo. Amen ve? Aza atao atsirambina ny fahasoavana izay nomeny tompo anareo, nanokafan'ny tompo ny sainareo hamantaranareo ny marina, dia ny marina nanafaka anareo tsy ho andevo. Mety nisy olona andevo ny sigara ohatra, afaka izy tato, fahasoavan'Andriamanitra ny manafaka azy. Maro zany ny zavatra miseho amin'ny fiainan'ny olona ka tsy avy amin'Andriamanitra. Maro ny olona ny délivren'ny tompo tamin'izany hoe zay tsy namboleny tanan'i Jehovah dia ongotana. Ao amin'ny batisa ny tena ahitanay zavatra maro ara-panahy miala amin'ny olona, indrindra fa eo amin'ny andro fahatelo. Masimasina kokoa ny olona eo amin'ny andro fahatelo amin'ny vavaka sy ny fifadikanana noho ny amin'ny hoe sabata tsotra. Ary mifanahany eo amin'ny andro fahatelo io any amin'ny lapa dia efa miady miaro azy mandrava an'izay zavatra tsy namboleny tanan'i Jehovah. Amin'ny andro fahatelo io vao miditra am-piangonana izy ka manangan-tanana salamizao fotsiny hoe Jesosy eo manatry hafa atao batisa, dia tonga dia miasa ho azy ny herin'Andriamanitra rehetra, tonga dia manongotra ny fahazaran-dratsy. Ny fahazaran-dratsy samy hafa. Ohatra hoe olona andevony sigara sy ny toka
Za resy lahatra mihitsy fa amin'ity herinandro ity mandrapatonga ny sabata manaraka dia efa betsaka ny afaka toka. Tena ohatriny hoe misy ohatriny hoe zava-mahagaga mihitsy ny ataon'ny tompo amin'iren'le fanesorana paraky sigara toka. Tena zava-mahagaga satria olona efa andevo ny sigara zany tonga ato amintsika lasa olom-baovao izy, lasa vaovao daholo ny taovany ao madio. Raha tsy mino ianao fa raha te ino mafimafy kokoa anao dia rehefa vita le batisa sabata dia mandehanany amin'ny alahady any amin'ny dokotera dia asaivojereny kely ny taovanao ao fa ho amarin'ny dokotera hoe fangahy ianao voateraka androany na maly satria ohatry zany ny ao anatinao. Amen. Mino venao e, tsy mifahotanao ihany ny dioviny rano Jesosy fa voasokatra hoe diovina amin'ny raha avokoa ny tena ny zavatra rehetra, na ny saina na ny tena na ny fanahy. Indray mandeha tsy miverina mibatisa drao misy misangisangy tandremo indrindra fa mibatisa ato. Raha anao tao batisa tany amin'ny Jesosy mamonjy ianao mahafinaritra, fa foany reny satria natao batisa tamin'ny fandikan-dalàna. Vita ny batisa dia ozy ny pastera efa nidioviny tompo daholo ny zavatra rehetra ka ho azonao. Nga ny kosony natao batisa, lazao kely eo akaikinao, nga ny kosony natao batisa, lazao kely ekonao ny olombelona ny diovina ny batisa fa tsy ny kisoa, tsy ny bitro. Lazao hoe tsy ny bitro, tsy ny kisa fa ianao. Lazao ianao madio zao fa tsy ny kisa. Amen. Tahaka ny olona voateraka ianao. Amen. Tatahiny reny sy ny rain'le zazy reny. Raha vao vita batisa ho tatahin'Andriamanitra ianao, ho tatana amin'ny fanan'Andriamanitra ianao. Amen. Rehefa niditra teo dia sokatra be ny saiko hoe fa mpirin'ny olona netiko batisa ary reto valiny tsy tadidiko. Ary ny olona netiko batisa dia folahako mihitsy vao vita ataoko batisa. Folahako mihitsy ohatran'ny omby-lahy kely dressena reny. Fatako mantsy ianao mijery io, fatako fa mila dressena tsara ianao. Ianao koa fatako mihitsy fa mbola misy zavatra folaka mihitsy. Tena manaiky an'Jesu. Tsy hoe akory dia ho alainy ianao dia aolaka sahala amin'izao ny azon-damosina dia lasa tia aloha le azon-damosina dia nikibo aniriny. Tsy izay, fa ny ao am-ponao sy ny ao amin'ny sainao ho tena tian'Andriamanitra ho fonenana mihitsy ianao. Akoatra ny fampianarana rahalahy izay ma-FM ny FM dia misy koa ny fanamasina. Ina hoe tsy ny finoana ny filazantsara ihany ny ezahana ho tonga ny aminareo, fa indrindrandrindra tafiditra le filazantsara, indrindrandrindra ilay fanomezan'Andriamanitra dia ny fanamasina. Amen. Betsaka ny mpino mandray batisa ny fanamasina voalohany ao anatin'ilay 3 andro ny Saoly. Concentré tsara izy amin'iny. Ny andro voalohany amin'ilay 3 andro mbola matanjaka tsara izy. Eo amin'ny andro faharoa izy no manao an'izao kely. Mangataka aminareo ao mafisaina tsara. Eo amin'ny andro faharoa amin'ny 3 ora eo na amin'ny 2 ora eo misy misioka kely zay ao anatinao ao. Ato maneno ohatra miteny izy hoe azadiny fa ato ah. Mazava sasy mazava. Nefa iny rehefa manao baolina ianao ka ndraiky amby folo manao baolina amin'ray vita tsy maneno mihitsy iny. Le mananana kely hoe misy lavaka kely ozy ny vazaha hoe petit trou. Zay ataonao amin'ny andro rehetra tsy maneno iny. Fa eo amin'ny batisa, eo amin'le 3 andro izy maneno. Andro voalohany ary izy dia efa maneno. Dia andro faharoa sady maneno le kibo, volovolo kely ny tanana. Tsy hisy dika an'ireny. Raha oharina amin'ilay
atao ibatatsika. Ny objectif amin'le 3 jours apetraka aminareo tsara ahatonga ny saina sy ny tena fanahy madio tsara. Dia vao mandalo pasteur, mandalo ny mpanompon'Andriamanitra, ohatra mandalo ny apôstôly mametra tanana, ny tanjona ao anatin'iny dia andraisanao ny fanatrehan'ny tompo amin'ny alalan'ny fanamasina. Eo zany tena mifonsa be mihitsy izahay. Ohatrany hoe tsy avelanay mihitsy ianao raha tsy feno fanamasina. Koto be nefa ny fiomanana amin'ny 3 andro. Rehefa vita iny dia tonga ny batisa indray tsika. Dia mbola tsindriny pasteur na tsindriny apôstôly na tsindriny zay olona mitarika ao hoe minosy sady mangetaeta ny fanamasina. Dia omena Andriamanitra. Pasteur, matadidy tsara pasteur, zany no batisa azy. Pataloha menamena nanaovana izy io tonga voalohany teto, miaraka tamin'ny sipany. Le vadiny io zany ny sipany tamin'izay, tadidiko tsara mihitsy. Ny zavatra niseho tato amin'ny FM fois dia niainga avy amin'ny fanirian'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, sy ny fanirian'ny rahalahy Benjamina. Satria za tsy nandeha tany amin'ny université ny théologie, tsy nahita ny hoe ahoana zany mianatra théologie any amin'ny ivitoerana ambony, fa ny any ivitoerana nisy tena amin'ny tany. Ary zavatra tsy haiko ny itson'Andriamanitra ny tsy mibanga tao anatin'ny vavako, ny vavaka eo ampisakafoanana. Telomena-da zay teo amin'ny ray aman-dreninay dia dimbandimbiasana mivavaka sakafo. Ahoana moa le vavaka iny ndrela? Taio sakafonay, Jehova mpanomeny soa, velonina amin'ny tenanay. Dia amin'io dia efa misokatra amin'ny maso, sao dia mangalatra sakafo le anankiray. Zay ny zavatra haiko. Rehefa tonga ny fiantsona Andriamanitra nanala avy any maizina ho amin'ny mazava, tia mahay baiboly na kely aza, afa-tsy io vavaka sakafo io. Dia avy eo nangataka tao amin'Andriamanitra rehefa miaina amin'ny fiainam-baovao, dia mamaky baiboly dia mangataka hoe ahoana tompony atonga ny teny ty velona tamiko. Tsisy valiny fa manohy mamaky baiboly foana. Dia tsapako fa zay nangatahako dia nomen'Andriamanitra. Nangataka fanasitranana hoe mba asio fanasitranana hoe aty amiko mba ho fantako fa mino aho, dia niseho le izy. Amen ve? Nangataka fampianarana samihafa hoe ho tonga ho amin'ny soratra, tonga ho anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ty lalany ty, dia naseho an'Andriamanitra ny Jesosy mpisorona be, tonga mpanjaka, mpanao batisa ny fanamasina, dia navoaka an'Andriamanitra daholo, tsisy efitra feno mihitsy le izy. Azo lazaina hoe feno ny fampianarantsika, afa-tsy anankiray zay angatahako androany. Amen ve? Ny angatahako androany amin'Andriamanitra dia ny fampianarana mavesatra tsara mikasika ny fiverenan'i Jesosy, izay mbola tsy nangatahana tamin'ny fotoanany. Fa fantapatatra fa ho avy Jesosy, fa tsy dia mbola mahay tsara ny momba ny fiavian'i Jesosy zaho sy ny mpiara-mivavaka amiko. Fa manomboka androany, andeha ataontsika hoe 3, 4, 5 sabata, haitsika tsara io mba ho vonona ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Alleluia. Nangatahana ny vavaka finoana dia naseho an'Andriamanitra. Nangatahana zao fahagagana délivrance sy hoe ny mafantatra ao anatin'ny olona, naseho an'Andriamanitra. Nangatahana ny batisa amin'ny fanamasina, naseho an'Andriamanitra. Nangatahana zay nangatahana dia meny tompo. Angatahana ny fiverenan'i Jesosy. Ahoana toy? Ahoana tsara hoe tsy heloko tsara zany pasteur, maninona hoe angatahako ahy le fahatongavan'i Jesosy fanondrony amin'ny raha olanatra, dia ahoana toy? Meny tompo. Ahoana hoe omeny anisa aza tsika. Dia ianao avy ao anatin'le tsika manomboka androany aza dia aza miala tsony, satria nangataka fanamasina ny tsika dia nahazo fanamasina tsika. Nangataka fanasitranana tsika dia naninona? Nangataka ositra faminaniny tsika dia iza nazo tsika. Zay nangatahantsika dia nomenantsika. Amen.
ity zany sisa, ity sisa tsy afaka angataka an'io tsika hoe amin'izao daty na amin'izao ora, fa izy ho avy eny amin'raha amin'ny lanitra ny mahafantatra na ny andro na ny orana ny daty. Fa itsika le mangataka tahaka ny nangatana fanasitranana, tahaka ny nangatana batisana fanahy-masina, dia fantatsika fa omeny, satria zay mangataka amin'ny finoana no omeny. Dia amin'ity zany tsika angataka amin'ny fiverenan'i Jesosy amin'ny finoana. Alleluia. Hitanao moa zany le paozin'ny olona rehefa mangataka fanahy-masina izy tsy maintsy mitovy amin'ny mpampianatra, tsy maintsy manino hoe dia zany nangataka fanahy-masina dia manao an'izao ny tanako, dia ny mpianatra rehetra mangataka fanahy-masina dia maninona koa ny tanany, manao an'izao koa ny tanany. Vavaka mafy be dia maninona koa ny mpianatra, vavaka mafy be. Vavaka moramora dia maninona koa ny mpianatra, dia nahazo dia naninona koa ny mpianatra. Amen. Amin'ity ohatra anankiray misy zavatra angatahako mafy dia mifadianina ako, dia hita amin'ny mpianatra hoe fadianina ny pastera, dia naninona koa ny mpianatra, fadianina. Amen ve? Angataka amin'ny fanatrehan'ny tompo aho amin'ny raha ho any lanitra mba apakatra ny vady ampakarina, dia angataka koa ianao. Raha vonina ahako iny ny ambany indrindra mivalina, raha vonina ahako, raha voniny zahay, raha voniny tsika reto dia rehetra hoana, ary raha voniny tsika ato dia maninony reto, ataovy hoe amen. Avy Jesosy tompo, ataovy hoe amen. Avy Jesosy tompo, maranata, ataovy hoe amen. Avy Jesosy tompo, maranata, ataovy hoe amen. Avy Jesosy tompo, mitsangana ary ianao dia atsangana ny tananao. Halleluja. Ataontsika leroa maranata, avy Jesosy tompo. Ao ary tompo. Amen. Ataovy hoe avy Jesosy tompo, maranata, amen. Yes. Hallelujah. Zero adrasako tsy vedina ny mpamonjiko, nihitako zanatsika nisandriny asampidai ary hoe tsy miam'izay toerana hatramizay dia sombitsominy sombinia ny mifantatro famineza tsabarana ny zava-maso ny fara unina eo anina fanantenangue sulle luna Jesosy quindi Chamitaka. Alleluia. Chi te faga chi nyadizai amutenai avi Jesosy marana fanantenanque sulle luna Jesosy quindi chamitaka chi te faga chi nyadizai amutenai avi Jesosy marana. Feli liwamba karina fiza ni papaka
Zereni masu vavaveri Lasatuku Isava chadalu Sanifunde Lana jamani cha Chubuai Baiselaku Chifakai Tsapavagwa Batitalu Favofuzitu Yarani Twecha Milai Tupusu Chigata Fana Terake Sulebuna Seso Sikwinde Jamitaga Chidre Faka Kinya Design Amuzena Avite Soso Arana Chigata Fana Tenakwe Sulebuna Seso Sikwinde Jamitaga Chidre Faka Kinya Design Amuzena Avite Soso Arana Avite Soso Arana Avite Soso Arana Tsanganao tananao akavanana dia ivavaka sotranao zay Jehova tompony maro tompony sabata ny amin'andaharanao anay amin'izao sabata nio izao ilay ny lazainao hoe levona izao tontolo izao amin'ny andro atongavanao nefa mbola misy naroary zay tompo ahay anantona anao afantatra ny sitraponao andeha araky ny lalam-pahamarina araky ny sitraponao amin'ny fiomanana mba tsy ho virjinina dala fa ho virjinina endry tahaka ny nangatahako taminao ny batisany fanamasina dia nomenao sy ireo lalam-pahamarinana nomenao dia mangataka eto a tompo voninahitry ny anaranao amin'ny vady-pakarina ny fahalalana ny amin'ny fiavinao sy ny toeranay eo amin'izany vady-pakarina zany fa hitanay amin'ny teny faminanianao aminao fa hiambaravarana amin'ny papakatra dia mba ho tanteraka aminay ny sitraponao amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry aminay tsy raray avy amin'reto batisa izay hoentinao anao tompo ho tanteraka eo amin'izy ireo ny batisa ny fanahy masina sy ny hafa avy aminao ary asitrana tanteraka ny fanahiny izay rehetra miverina aminao ianao dia izay rehetra nambaranao tompo dia inoko fa hainao tanterahina hainao atao aminay tsy raray avy hombany ny famantarana lehibe avy aminao Jesosy. Alleluia. Sotra ray masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Masitoerana. Izy ten'Andriamanitra vakitsika amin'ny Isaia 1:20. Isaia 1:20 ka ny andininy fa 1:10. Rehefa hitanao zany 1:20 zany dia vakitsika miaraka mba ho tadidiana tsara sady amarana tsara ny ampahafantarantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny andininy fa 1:10 mivaky toy izao hoe faminaninany amin'ny loza anjoany Edoma. Misy miantso ho an'ny efitra, misy miantso ho an'ny Sera manao hoe
ry mpiambonao toy ny alina moa izao, ry mpiambonao toy ny alina moa izao. De hoy ny mpiambona, avy ny maraina, avy koa ny alina, raha mbola te an-tany ianareo dia manontany ihany, fa ka avia miverena. Amen ve? Ity zany ohatran'le hoe amin'le tanàna lehibe reny de misy mpiambona, de manontany ny olona rehetra ao anatin'le tanàna na avy any velany hoe ry mpiambonao fa toy ny alina moa izao, zany ohatry ny teny hoe amfiry ka izao. De mamaly ny mpiambona eto manao hoe avy ny maraina ary avy koa ny alina, raha mbola te an-tany ianareo dia manontany ihany ka avy verena. Dikan'izany raha fantatrao hoe toy ny alina moa zany, zany hoe raha fantatrao hoe aiza ho aiza maraintsika ao anatin'io alina io, de ozy izy ny faminaniny Isaia hoe miverena azy ianareo. Dikan'izany hoe mibebay ianareo. Ty zany tsy alina ara-baky teny na maraina ara-baky teny, fa ny faravan'ny lanitra sy ny tany, na koa hoe isehoan'i Jesosy any amin'ny raha ho an'ny lanitra ny faminaniny Isaia ka atsony ny mpaminany, na hoe atsony ny fanahy-mpaminany ny olona hoe miverena. Ny fampianarana ny soratra masina mikasika ny fisehoan'i Jesosy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra dia tokony isy vokatra ara-panahy lehibe na ho an'ny efa mivavaka ato, mahafantatra ny lalan'ny vady ampakarina sy ny natongavany amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry, na zay mpino vaovao na miaino onjam-peo, de tokony fony fanany. Amen. Tokony mangetaeta fahamarinana izy, ny fony fiambenana zay ataony, satria ozy mimpaminany miverena ianareo, satria manambara izy zany fa akaiky ny maraina. Io maraina io tsy le maraina miposaka masoandro, fa ny fisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra eny amin'ny raha ho lanitra. Ny maso rehetra ozy izy mimpaminany dia ahitany Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra miaraka amin'ny anjely rehetra avy any an-danitra, ary aniraka an'ireo anjely ireo izy andray an'ny olom-boafidy dia ho any amin'ny tompo mandrakariva. Normala tsara zany ny fidirantsika eto amin'izao fotoana izao, ianarantsika hoe inona no ataoko raha ho avy ny farany ny hoe fisehoan'i Jesosy. Amen. Mety aminareo ve? Ny vanim-potoana misy atsika izao latsa-datsaka kely ny tamin'ny taonjato fa 20. Tsika izao fa taonjato fa 20, 20, tamin'ny taonjato fa 20 dia nangotraka nisy fiangonana kristianina resy lahatra ny amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra, ary ohatrany efa tsapany zareo mihitsy fa tsy maintsy ho tanteraka le fisehoan'i Jesosy, dia niomana zareo. Amen. Nanina izy hoe niverina tamin'Andriamanitra, lasa andihany anankiray. Raha jerena ireo olona ireo dia olona fa mivavaka tany amin'ny katolika ny sasany, dia naheno sy nafantatra hoe hay misy baiboly mandehandeha azo vakiana. Tany amin'ny taonjato fa 17 sy fa 20 tsy azo ny olona vakiana ny testameta vaovao na ny testameta taloha, na fenina mihitsy. Ary zay tratra amin'izany dia mifafankihoany, zay mivavabavaka amin'izany atao hoe Lutera zany hoe anaradian'ny Lutera, ampijaliana amin'ny fijaliana faran'izay tsy mety amin'ny olona. Ohatra fatorana ny tongony roa dia fatorana ny tanany na anton'ny eliny, dia apetraka ambony latabatra izy, dia misy masinina ahodina mba hanalava azy, mandrapatapaky ny tolatehezany sy mampisokatra ny basin, mandrapatonga azy maty tampoka. Raha vao manaona hoe loterianina zany, zany ary mbola loterianina, mbola minakosoa, mbola ladista, mbola le batisa ny tete, fa izy tsy niaraka tamin'ny tompony le fanjakana lehibe atao hoe romanina, dia ringana miarakaraka amin'izany Calvin zany.
fahafankiona. Misy indray ny sasy atao fohy kely, raha lava be zany miakatra amin'ilay masina dia afoezina dia dina mandra mampivoaka ny colonne vertébrale mivoaka eto, ary faly ry zareo rehefa maheno an'le olona mikikakika oaka dia fanontaniana fotsiny hoe iala amin'ny tera sa tsy ala. Dia misy miteny zay tsy ala iny ny lahy 1 centimetre fotsiny mbola iala sa tsy ala, tsy ala voaka sala amin'izao izy. Nahita an'ireny ny olona zay tsy maty dia resy lahatra ny tsy maty hoe na hoe zay tsy tratra tamin'izany hoe mato parazeny reto ny fahalalana, ny famakina sy ny fahalalana ny teny velon'Andriamanitra dia misy antony zany ao. Mazava sa tsy mazava? Dia nanao clandestin no fianarana baiboly, miafina mamaky baiboly ohatrohatran'le taty ireny tamin'ny mpanjaka raha navalina sy ny karazany, dia miafina ny olona mamaky baiboly ka zay tratra dia alatsaka ery amin'ny ambonina mpamarinana. Dia napetraka ao zao le sarin'le vehivavy nampamono an'le taty. Tena misy vehivavy lava be zay ao, lavo zany raha vehivavy vazaly izy ohatran'ny ataony hoe ity ary le nanao azy ka iny izany tsy faly. Dia mba tsy atao midaboka ao le olona dia tsy maintsy miaraba azy efa reraka avy aty salut. Hitan'ny olona nefa ny marina mipotra tamin'izany ny fiangonana batista, ina hoe io batista io dia ny batista ny akabeazany. Batista dia lehilahy anankiray niraisina tamin'ny hoe John mpanao batisa. Dia ny fiangonana batista nahita voalohany hoe andao averina le batisa ny rano fa tsy izy le mitete kely. Dia io batista io zany nohatra ny azakazahany ny olona rehetra taty amin'ny taona 1870 tany hoany nahazo vahana tsara ireo. Dia nikambakamba natao ny fiangonany olona dia mandinika baiboly. Mazava sa tsy mazava? Dia nisy ny metodista no nahita ny sabata voalohany taoriana ny batista hoe hoay ary to sabotsy le andro fafito fa tsy alahady. Dia mipotra koa le sabatista dia mipotrapotra ireo. Dia nisy lehilahy anankiray izay koa nahita hoe ho avy Jesosy. Charles Russell izy ka sy diso hoe ny sisa tsy hitatsika dia ny fiaviany Jesosy. Amen ve? Normal be zany le fisainany zareo satria nahazo tsara izy tary amin'ilay alavanana afoezina sy dorana sy ny anina. Dia hitany zareo le izy hoe ity sisa no famonjena ho atsika ny fiaviany Jesosy eny amin'ny raha ao-lanitra. Dia hitany zareo daholo ny faminaniana ato amin'ny baiboly hoe ohatrao hita maso rehetra hita azy zay nanombo azy dia hoe ile ty koa zany le namono antsika dia hitany io koa. Dia resy lahatra ny olona fa ho avy Jesosy. Amen. Tsara ve aloha le hoe ho avy Jesosy? Dia ny omana ry zareo dia mivavaka. Mbola nisy nina kisoa tao, nisy aladista dia nisy sabatista fa nitanjona anankiray dia hoe hiomana hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raha ao an-lanitra miaraka amin'ny anjely ho famonjena. Misy maharatsy an'izany ve? Misy sa tsisy? Dia rehefa mivavaka tao izy dia nisy nahita ny daty hahatongavan'i Jesosy. Alleloia. Tamin'izany le alleloitsika zao le ohatrany nataon'le olona tany hoe hitany daty hahatongavan'i Jesosy. Ny ray fiangonana hoe alleloia zay ny lahy hitalapotika l'andro any. Namangy olona tany Atsinanana tamin'ny herinandro tamin'ny lahady teo. Olona roa mifantako fa mipetraka amin'ny Atsinanana iny dia tsy afaka mandeha mivavaka.
dia tonga tany izay surprise be efa tia dia nresaka teo nresaka kiako tia misy zavatra meko ny kiaky boky ohatrany tia ne be an'le boky fa manifinify iny tio a jereo izy jereo tio izy lazao amiko hoe iny ty dia jereoko fantatro io fa jereo e eo mpisakafoana zay no tsy koloviko sala am'zao le izy dia nisokafako izy isaka mamadika peja dia misentiko ny atsaka mihitsy ny dramasiko tamin'izany kiako izy nanao io ina zavatra hitako ny fampianarana nomeny tompo aeny am-pandinana na eo mpivavahana na eo patoriana lasa fotom-pampianarana feno gaga namakin'lisy sady ome milatsaka ny ranomasika hoe oay jesosy oay jesosy oay jesosy izay lasa fotom-ponotsika aty ary rehefa mahita an'izany ianao dia marina mihitsy le hoe ny apôstôly dia olona natsoan'Andriamanitra mena fampianarana vaovao ao anaty baiboly mbola tsisy nampianatra dia feno aty aminareo zany io amen ve ohatrany hoe mitoriteny dia ohatrany toriteny rehetra fa ny foan'le toriteny mbola tsisy nampianatra amen dia nampianarina ny amama zany tamin'izany ny rahalahy rehetra dia hoe rehefa miofana diakona tamin'izany dia ampianarina manomboka amin'ny fito maraina mandra-patokany amin'ny fito alina tsisy te alalana lavitra nakaikina mipetraka le manao formation dia vita zay dia sitomoko ny boky dia hoy aho hoe ianao manaova boky ka raha marina vita tavavoakanareo fampianaran'ny rahalahy Benjamina dia hosorana diakona 3 andro ny zay kofoka amin'izay maramila rehetra tandria moa misy diso fa tonga dia zéro kofoka amin'izay boky ohatran'izany ny avoaka miditra diakona promotion firy le diakona 4 ina ny anarana izy moa amama 1 amama 2 amama 3 amama 4 diakona daholo reny rintony diakona ohatran'izany ny bokiny mpampianatra Florentin Patrick reny hitanareo fandimy miara-miasa amiketo a tratrany zenina 7 andro tratrany loalika adiny 5 tratrany manoratra mandritry ny amin'ny ray alina vita miantoka an'le boky makany amin'ny imprimerie dia ho tsaraiko le izy rehefa avy eo hoe lany na tsy lany tafatsangana rahalahy ny fiangonan'Andriamanitra tafatsangana le vady apakaro amen feno koa fepetra ny fampianarana amin'ny faminaniana manambara ny fiverenan'i Jesosy izay hidirantsika rehefa vita ity hery ity amen mazava ve le izy rahalahy zany hoe reo fiangonana misy amin'izao fotoana ireo zany a dia avy any amin'ny faminaniana tsy tanteraka sandoka zany dia namikitra tamin'ny alahady niditra tamin'ny sabata totalikevitra ireo tsisy ateraky ny teny fahamarinana ireo fa nianatra baiboly za koa tsy hoe midoka tena fa nianatra baiboly koa fa hafa le tarihan'ny fanamasina omeko anareo ny fanako ary izy ampianatra ireo ny marina rehetra na koa hoe ampatsiahanareo ny marina rehetra ary anoratra an'izany ao amponareo dia tafapetraka ny rafitra ara-panahy voalohany sy ny fitombon'ny fiangonana itsika zany zao raha nanomboka tamin'ny olona vitsikely dia izao tsika mitoriteny amin'ny fiteny pirenena 5 lazao kely leo kaikinao mba manao ihany eny tsika lazao kely leo kire mba azato ananina ny sainao fa misy vita ihany eny tory amin'ny teny gasy tsika teny amin'ny teny créole Seychelles, Maurice, La Réunion, Maldives Maldives amin'izay Amerika Atsimo Martinique teny créole reo mampianatra soratra masina mitoriteny amin'ny teny frantsay tsika France amin'ny teny anglisy zao tsika miresaka zao dia raisiny zareo any Allemagne direct pinitsika io
dia mampianatra olona allemand izy amin'ny teny allemand adikany zareo teny allemand ny zavatra resantsika eto amen ataovy mafimafy rangaha sady vehivavy le nampianatra ary lehilahy mpianany rehefa niantso azy azafadikaky zaoko za vehivavy ampianatra azy ka sao dia tsy mety fa ozy ny baiboly ao ka angina izy ao am-piangonana dia zany mety satria tsisy lehilahy ampianaro zay hainao zay haiko ozy dia ampianariko fa ny fandaharana rehetra raisinay avy any dia ampianarina io dia resy lahatra hon'ilay allemand tsy verimaina ho amin'ny fikelezana ho aina tsy verimaina aza-kivo mihitsy ianao tsy voatery hoe mivavaka ianao androany dia valiana androany ny fangatanao fa aza-kivo ianao fa tsy ho verimaina io lohalika mivavaka isamaraina io amena tena ilaina misy le faharetana idro ny faharetan'ny olona masina dia ona toy ny tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny miaraka amin'ny fanomezana ny fanamasina no irana kiratsika dia hiditra ao amin'ilay faminaniana teo tsika le hoe inona ny ainareo ny ainareo miaritsika anaritsika rehefa tonga ny maraina ty micro ty zao dia nomeny mpinotsika avy any Allemagne itoriko ty aloha saritsary ty kevokevoka kely afa mananjanaka any Allemagne any Frantsa koa manao be dehibe ny avy any amin'ny créole koa manao be dehibe nareo sisany andrasana Apocalypse toko voalohany Apocalypse toko voalohany dia misy tenin' Jesosy aminany izy alohan'izay aloha vakina ny
Luc 24:44. 24:44. Sokatra masina vakitsika firy le toko sy andiny teo azafady. Miara mamakitsika tatsika mafy be roa telo. Okaloha kely mafy be oza teo. Okaloha mafimafy. Izao no teny zalazaiko taminareo. Fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Ny andiny manaraka dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Amen. Nahoana Jesosy nanamarina hoe tsy maintsy ho tanteraka izay nampilazana tao amin'ny ino izy teo? Lalàna izy teo? Lalàn'ny Mosesy dia manaraka. Ina? Mpaminany dia manaraka. Salama. Satria tamin'izany izay ihany ny boky. Tsika izany afaka manampy aty aoriana hoe tsy maintsy ho tanteraka ho Jesosy izay nampilazana azy tao amin'ny lalàn'ny Mosesy. Satria izay ny boky voalohany. Genesisy, Exodosy, Levitikosy, Deuteronomia. Dia ny salama. Salama izy teo. Dia ny mpaminany. Dia ampiana hoe dia ny filazany tsara. Matio, Marka, Luka, ny Jaona. Ohatra, ao amin'ny filazany tsara no mametraka izy hoe izao famantaran'izao ny anaraka anareo izay mino. Ametra tanana amin'ny marary amin'ny anarako, amoaka devoly amin'ny anarako, hiteny amin'ny teny mbola tsy hainareo aminany. Dia zaho omba anareo mandra-pahatonga amin'ny fataperany zao. Maminany zany izy. Manino izy hoe? Maminany amin'ilay fiangonana antsoina hoe vady ampakarina. Dia hoy izy afaka miteny tsika vady ampakarina hoe tsy maintsy tanteraka amin'ny vady ampakarina, tsy maintsy tanteraka koa izay voalaza tao amin'ny filazantsara. Dia izay mamaky ny filazantsara zany dia ataon'Andriamanitra izay atanteraka an'le izy. Amen. Petraka amin'ny fanontaniana, tanteraka ary ve le voalaza ao amin'ny filazantsara? Ohatra, i Jaona ozy manao batisanareo amin'ny rano, fa le ho avy ao arinany mpanao batisa ny fanamasina. Tanteraka ary ve faminanian'i Jesosy fa izy batisa ny fanamasina ao arinan'ny Jaona? Tanteraka sa sy tanteraka? Iza ny tsara? Ny mahafantatra tanteraka sa mandray an'le fataterahana? Iza ny tsara hoe? Mandray. Tany amin'ny fiangonanao taloha ve efa nivakiny zany? Efa mivakina sa tsy mivakina? Efa mivakina fa tsy tanteraka. Ary amin'ny fiangonanao zao ve tanteraka? Tanteraka ve sa sy tanteraka? Tsy hainiko tsara, tanteraka ve rehefa amin'aniny Jesosy? Satria ozy izy tsy maintsy ary izy no mahatanteraka azy. Alleluia. Dia ozy ny Baiboly dia tsika ndrasany hoe tsy maintsy tanteraka izay nampilazana azy ao amin'ny asan'ny apôstôly. Ao amin'ny asan'ny apôstôly dia misy soratra hoe ary isa-tsabata ny apôstôly dia nakany am-piangonana. Amen ve? Tanteraka ary ve aty sa sy tanteraka? Tsy hainiko tsara ny ato, tanteraka ve na makany am-piangonana amin'ny andro sabata? Alleluia. Nataony olona izay andravana an'ilay sabata hoe efa ravo zany, efa rava teo amin'ny hazo fijaliana. Fa Jesosy ny teny manao hoe tsisy ho ravo reo mandra-pisehoky ny amin'ny raha amin'ny lanitra na ny sabata azy. Alleluia. Lazao le ao akaikinao ty sabata idiranao ty nge. Tsy tafiditra amin'ilay ho ravo e, fa tafiditra amin'ilay tsy maintsy tanteraka. Satria Jesosy ny tompony sabata. Izay rehetra nataony Jesosy tamin'ny andro sabata ataony FM fois. Amen. Ary nampiany ary hoe isa-tsabata sy isaky ny voaloham-bolana dia ho avy ny FM fois. Tanteraka amin'ny FM fois isaky sabata sy ny voaloham-bolana. Alleluia. Ho avy ianao mitondra olona, ho avy koa ianao ve mitondra olona. Dia mpatanteraka amin'iny olona iny ny sitrapon'Andriamanitra, dia mijanona ny fangalarana sy ny ota rehetra dia ho tanteraka aminao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy izay rehetra manao amika tompotompo ny hitra ny fanjakana lanitra, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ray. Ka tafiditra amin'izay ve ianao? Tsy maintsy tafiditra ianao, tsy maintsy tanteraka.
tsy maintsy tanteraka zay manao sitrapon'Andriamanitra. Alleloia. Taisitsika teo manina dia jerentsika zany a lay apokalypsy toko voalohany. Apokalypsy toko voalohany. Ny faminaniana lazain'i Jesosy tsy maintsy tanteraka zay nampilazana ny ala avy amin'ny lalàna faminaniana salamo filazantsara asan'ny apôstôly epistily apokalypsy. Apokalypsy toko voalohany. Maminany Jesosy zao ny lazainy eo amin'ny andininy ny fafito. Fakitsika aloha amin'ny 10:1-5. Apokalypsy toko voalohany andininy fadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay tiatsika ka namahatsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy eny ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Miditra ny faminaniana ny andininy fafito pastera. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefina azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny. Amen. Alleluia. Maminany ny apôstôly John manao hoe ino izy avy amin'ny ino izy teo zao any lanitra. Hitan'ny apôstôly tao anatin'ny fahitana ny faminaniana tanteraka hoe ho avy aho aza malahelo ny fonareo, fa raha andeha dia andeha apotra fitoeranareo dia ho avy indray. Dia naseho tamin'ny apôstôly John hoe ino izy avy amin'ny rahona. Amen ve sa tsy amen? Dia ho nantoiny indro izy ho avy amin'ny rahona ary maso rehetra hita azy. Oka maninona moa le faminaniana tsy maintsy atao inona? Ny maso rehetra dia ahita azy. Voalolarana amin'izany ny olona zay nateraka indray. Amen. Izay dia azy indro mifaretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy voninah'i Jesosy ary fanahy ny tompony tenena hoe eo aminareo mandrakarivo zany, dia ahita azy zany re olona hoe priorité mihitsy le hoe mahita azy ny olona. Alleluia. Alleluia. Mametra tanana ny olona dia sitrany mahita an' Jesosy izy zany. Amen. Mamoaka devoly izy dia sitrany mahita an' Jesosy izy zany. Ny fahitana amin'ny fanomezam-pahasoavana mampiorona tsy ananatsiny fa matoky le ny antso anareo fa ho asehony aminareo zany. Alleluia. Dia ho nantoiny izy ny maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy. mba izy ary tia nandefina ty. Maramila romanina anankiray ngeny nandefina azy. Lehilahy anankiray fotsiny nakalefina dia drobarany lany fo dia izay. Dia iny fotsiny ve nefa ny ao anatin'le baiboly olona maro na ireo tika zany mipetsaka zany sa vitsy ireo le zakely leo akaikinao ho tanteraka zany ireo nandefina azy zany betsaka zany sa vitsy le ny mandefina. Isaky ny firenena ve misy mpandefina? Isaky ny faritany ve misy? Isaky ny foko ve misy? Ireo zay nandefina azy hatramin'ny androany fa tsy le tany Kalvari fotsiny dia ahita azy ho fanamelohana fa tsy fahitana azy ho famonjena, ho melohana satria namono olona. Nanina hoe nandika ny didin'Andriamanitra hoe aza mamono olona. Ary ty tsy olona tsotra ny vonon'ireo fa ny tompo. Raha le ray ny voanjo moa zany mba natao an'izay hoe ataovy sary vongana nga dia asivisotra hoe ray ny voanjo ity. Dia mba mahazo 19 tsika fanasiana soratra mihitsy hoe Jesosy avy any Nazareta. Izy efa tena fa reraka apetraka eo le satroka iny misy teo. Tena marary tove zao ngeto lohanao. Le lohanao le akaikinao namanao tove poreto salam zao sy marary. Nareo manao vola za manao. Tena mbarera zao tontolo zao le hoe nandefina azy satria isaky ny fiangonana farafaratsy misy azy. Dikan'izany izay tsy nandefina azy kosa
mifanangataka mba ho tanteraka aminy ireo faminanina sy ny lalàna ary ny salama sy ny filazantsara sy ny apôstôly sy ny epistiny ary apokalipsy voahomanao anao ny fitoerana voahomanao anao mifampakaram-bady ny zanak'olona midira amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fanjakany ray o Jesosy natoko tamin'ny kely ianao dia ho natoina midira amin'ny fanjakany raiko natoko tamin'ny kely manapaka amin'ny bela zao kely leo akaikinao any ambony io be io na zao leo akaikinao na tsy amamary ianao zao amama ihany ianao tongany alleluia oh amen mivenao e teo Jesosy aitsika zao izany no alfa sy omega hoy ny tompo Andriamanitra ilay ankehitriny taloha ary ho avy dia tsy to aiza ahoana no tao raha velona ianao amin'io andro isin'ny Jesosy io raha maty moa zany dia efa mba maty ho an'ny tompo sambatra zay maty dia zay maty iny zany tsisy problema ntsony vity iny le maty amin'ny tompo ty tena marina le hoe sambatra izay maty ka maty amin'ny tompo taloha zay rehefa mampianatra baiboly io faminanina io hoe zay tsy manana marika 666 dia tia ny fafana dia misy mpianatra matetika isaky ny promotion dia ahoana rahalahy Benjamin ahoana pasteur no atao mba tsy andraisana ny ino misy tao marika 666 dia tsisy ho afa dia efa ho hita eo tena zaly ohatra ny maniry ho faty alohan'izany alohan'le fanerenany olona indray ny marika ny biby ty trisisy eto sy eto dia misy nangataka mihitsy hoe mety amiko ny ho faty ndrao avelona ka mihemotra vaholana ve le hoe maty vaholana sy tsy vaholana ary tena vaholana ve mety ho marina ve le lazany hoe ndrao avelona ka mandray an'le marika dia mihemotra manina marina fantaniana mipetraka zany voaliana ao anatin'ny fampianarana rehefa hoe ahoana ary ny atao atonga hoe velona raha maty maty ao amin'ny tompo dia tsara fa tsara koa velona ao amin'ny tompo dia hojerentsika eo an-dalana io zany hoe ahoana ny atonga ny olona anankiray tsy handray ny marika ny bibidia sy ny isan'ny anarany dia 666 satria voalaza ao anatin'ny baiboly fa ny firenena sy ny fokom-pirenena zao tontolo zao dia ampandraisina an'io dia nanamafy mihitsy ny tompo hoe tsy maintsy tanteraka zay nylazay ny faminaniana amen ve raha ohatra aza ijaona sy Jesosy ary ny maminany Jesosy ny maminany mametraka an'izy eo amin'ny jaona dia fantatra jaona fa Jesosy io teny io ohatran'ny aty amintsika tanteraka koa ny aty amintsika amen ve tanteraka ho ale aty amintsika dia mijereo kely le akaikina hoe inona betsaka ny faminany ororotany zao faminanina tato amintsika rahalahy ito anga mbola tsy mivavaka tato ny tama zany ito koa zao nga mety tsy mbola mivavaka ororotany any anaty lavaka be tsy fantatra zay aviny any aty ny teny voalohany tsy manao na inona ao a Jehova raha tsy milaza mpaminany mpanompony dia io sisy mifanahy masina hoe isy ororotany eto Madagasikara amin'ny taninao vavahinao amin'izao oro zao dia avily io alleloia vavaka rahalahy Benjamin tamin'izany za tsy nangataka hoe avilio aty avilio ary fa mivavaka fotsiny amin'ilay fotoana fanaovako amin'ny tompo hoe amin'ny ora toy izao any mivavaka dia ozy ny teo amin'io ianao ozy izy mivavaka dia ho aviliko io alleloia mivavaka vita mivavaka tsisy ororotany ny pitso tsisy ororotany ny afaka pitso tsisy ororotany janvier poka le ororotany voavonjy Madagasikara tsy maintsy tanteraka zay nylazay ny mpaminany amen rahalahy malasa ny abavy malala le fiaviany Jesosy ty zany raha ny baiboly dia milaza mihitsy hoe hita maso dia za resy lahatra fa hitako maso ahita zany dia eo ambanin'io zany misy ny sasany ho any amin'ny fahaveresana dia miteny tompo aniraka ny anjelina izy dia andray ny olom-boafidy ireo dia ho any amiko mandrakizay za zany mino an'izay hoe isy zay amen ve ohatra fotsiny atsangano ny tanànareo zay efa nanofoka
matory aty Antananarivo dia mitsangatsangana any amin'ny faritra hafa. Atsangano e? Betsaka. Raha tonga zany Jesosy dia le fanahintsika mitsangatsangana tany amoron-dranomasina. Ilay fanahintsika nanofy manao examen, na manofy mivavaka, na manofy atao batisa, zay se déplacer mihitsy le ino misy teo le fanahy, se déplacer miala le eto Antananarivo makany Tomasina. Zay mpimasala amizay dia any Tomasina. Dia iny maso iny no ahitany Jesosy, fa tsy ty vonga maso ty. Fa raha ty vonga maso ty mahita tonga dia jambo, fa tsy mila an'ty izy, fa le ifandraisany aminao rehefa mivavaka ianao, iny ny ahita azy iny. Alleluia, alleluia. Ataovy hoe ho tanteraka anie zany, ataovy hoe ho tanteraka anie zany. Alleluia. Raha mihinana BBM zany ianao dia tsy ahita mihitsy, fa may io fanahinao io makany amin'ny afika ho. Fa ny anao zay masina, ia masina hita azy. Ataovy aman. Ino tsara fa be dia be ny teolozianina amin'ny lasa saina dia ataony ty vongany ty ahoana ny ahitan'io. Misy olona tamin'izay nanao délivrance taloha, enjana tsy mare marary mihitsy zany, demoniaka be le olona, tsy haina fa tena mety rany, fa tsy mety mare marary, efa akapoka mitarapoka amin'ny tany, tsy mety marary, enjana. Fa vao tratrako tao anatin'ny point faible, mivoaka le izy, volony sy tomboky sara am'izao toko ty fataka afaka le zavatra. Amen ve? Lazao kely le akaikinao, dia volona no an'izany, dia rahalahy Benjamina nanasitrana. Fa amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy manana anjara aminao na manana anjara ty amiko ianao, fa zay mahatratra amin'ny farany novonjena iseho Jesosy any amin'ny raha any lanitra, dia iny fahazavana iny fanahy iny tonga any aminao, teny amin'ny tenin'ny anjely ianao amin'iny, dia le fanahinao resaka lanitra. Lazao kely le akaikinao, resaka lanitra amin'izay manomboka eo. Tonga dia miova, mety maty, tsy maty intsony. Fanahy le mandehandeha amin'ny nofy, io mitsangana amin'ny tsenan'i Jesosy io, any Jesosy le fanahy ao. Ka raha ohatra ka tonga le famonjena, dia ozy tompo io esoriko aminareo dia meko fanahy vaovao, fo vaovao, ary ny fanahiko ataoko aminareo. Dia io fanahin'Andriamanitra io miaraka amin'ny fanahintsika voaka eo mahita an'i Jesosy, fa ty toa maty ty, tonga dia paralysé eo. Raha misy dia misy nietsika ataony dia io to, fa ianao alain'ny anjely dao iakatra zay io ho avy eny amin'ny raha any lanitra ka ny maso rehetra dia ahita na zay nandefina azy azy ataon'Andriamanitra ho hita le olona nandefina azy na nibaiko azy vao mahita an'izay tonga dia maty. Ny olona very zany sady mirehatra izy le fanahiny iny, le tena hoe lefa tsindriny devoly, efa natsapa hoe misy manindry mpamosavy hoe mandalo ohatsy raha neny to dia misy zany sa tsisy, misy ohatra mifitirika be maso dia neny to asy zao fotsiny ataony neny to, ianao ampandrina tsy nofinao iny, fa le fanahinao paralysé ny sikidiny. Mazava ve? Raha very zany ny olona, paralysé ny fanahin'Andriamanitra, mibataina tonga dia fary mirehatra afo. Fa ianao miakatra, ampanajana mihitsy ny andraisana anao, ampanajana ny andraisana anao. Atao inona hoe ianao raisina ampanajana ianao amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry, satria misy anjely
mampisotra anao ao sambatra zay nasaina amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka tsy olona omeny boninahitra ve ianao nahazo anjara amin'izany hoe fampakaram-badiny zanak'ondry zany lazao kely leo kaikina olona hafa mihitsy ho aty olona hafa mihitsy io ianao lazao kely leo akaikina olona hafa mihitsy ho aty voasa amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry any aminao ny avita soa sambatra ianao ohatra ny fijeriko an'io a ohatra ny hoafa za mety diso ohatra ny sabata angamby eo andro io amen ohatra ny sabata nga amen ve lazao kely le akaikinao atao ohatra manana fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry ho ianao lazao le akaikina eo rahalahy manana ianao manana fanasana any aminao le fanasana nareo zay atao batisa mandray an'le fanasana amin'ny voalohany vola alleluia alleluia tamin'izay naray batisa fanasa voalohany batisa fanamasina voalohany eo daholo zany ny ekipa tamin'izany 96 ve izy iny isy ry 96 mivavaka foana zay mba feno ifanamasina de zay feno fa le piny tsisy feno alleluia tompony alleluia nampianaran-dralahy benjamina amin'izay le fanamasina jesosy mpisorona be ho antany rehetra ndray andro miakatra izy mpanjaka amin'ny mpanjaka akofany anjely mpanao batisa amin'ny fanamasina zao avy ny ataontsika azahoana fanamasina mino fenareo mino alleluia fivoriana olona roa ihany no manana fanamasina sisin'izay ny tanaka miandry n'le fanamasina 5 décembre 5 décembre 95 16 3 jours de jeûne fady anina telo andro toroteny regny rahalahy benjamina maraina de nakasofla kely tena atsona daholo le adjoint zany atsona alitsika mivory zao nataontsika teo zany maromaro ny adjoint tsy hoe adjoint fa mpitondra fiadina ny filaza azy azonao de za zany a otrany hoe lehibe de reo zany mpitondra fiadiko zao ny zavatra mitrango eo rahalahy tapa amin'ny faharoty eo tsika ny mangataka efa misokatra tsara ny sain'ireo olondreo fa mino reo ka zao toroteny indreo mandeha de miantso misy apetraky ny tompo amiko ny fiantsonandreo olondreo de mananton'ireo ko satria kely le toerana misy atsika de tsika ny makany makeny amin'le olona fa tsy le olona makaty ok sandry ok ao papa ok ndao ariditra kolokely vedety de ahoana nataoko zay rehefa tonga eo de zao natao alleluia am'roa mahery kely mandray micro rahalahy benjamina batisa ny fanamasina zay fotsiny natao hoe androany ny ora sy ny andro sabata tapany ariva eto ny tompo zay minoka mangetahita aoka izy isotro le pino amin'iny mbola tsy mahafantatra hoe aiza ny isotro fa samy te aninona taoly raikitra ny vavaka ohatran'le atao vava ianao ranapavy vava ianao rahalahy fandalo eny rahalahy benjamina de metra tanana fa tanan jehovah ny ao aminao mangetaeta de esa sasany ohatra nefa misy raha latsaka mihitsy mametra tanan rahalahy benjamina tonga de mamo tsy zany mamo fa izy teny amin'ny teny tsy fantatra enoko tsara ao zany taontsika hoe 7 isanjato teny amin'ny teny tsy fantatra sabatista voalohany manana an'le passeport manana ino hoe passeport ho amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry gaga le rahalahy le mpitondra fiadina natahotra daholo ny kisakisaka mivoaka tary manino rahalahy ty mivoaka ty avy ty tena mafana be rahalahy benjamina matahotra izy satria mbola tsy hita ary izy mbola tsy afaka tamin'ny kosoa fifaliana tamin'izany raha nisy an'reto RMF 7 reto tamin'izany angamba ny alatsinainy maraina vao mirava ny fitaom-pivavahana
Orala ankona mihitsy ampetraka tena hoay zany izy ohatra ny hita maso mihitsy ny fiavon'le fanamasina ay tonga ny sabata amin'ny dimy tokony mirava tsisy nentinodiny olona zay tsy ody hiteny sasany zay tsy ody yako izy tsy nokiny de soly aho izy tonga de mipetra toizy anareo otsy te petraka tsisy sakafo tam'izany hoe amantenena bavilandy mbola nabavaka izy tam'izay misy sakafo eo tsisy ozy tonga de raikitra ny alim-bavaka amena ve doko sa alim-bavaka atao tam'izany ary nahagaga nisy vehivavy maromaro tsisy nampianatra azy nandihy fa samy mahay mandihy tonga de lasa mana ho anareo zao mandray fanasana amin'ny fampakarabady zanak'olona raisy ny fanasana ny jesosy sambatra zay manana anjara ny fanasany zanak'olona ianao izany ralahy zay vita batisa no vonjena zay vita zay miditra atao batisa amena ny maso aninona aninona maso ahita sa tsy ahita tsy maintsy tanteraka zay nampilazana ao amin'ny faminaniana tsy maintsy tanteraka zay ampilazana amin'ny salamo tsy maintsy tanteraka zay ampilazana amin'ny filazantsara alleloia manana finoana sy fanantenana fa ho tanteraka io amena tsy ny vato tsony no miteny lazao kely leko ekinao tsisy resaka vato zany fa resaka olona masina ty olona masina voasa amin'ny fanasany fampakaram-bady ny zanak'ondrin'Andriamanitra manany ianao inona zany miprovo kely anakoroa ny telo noetiko anamarina an'izay le maso teo moa zany efa mazava le fanahy fa tsy tia bolonga maso te ao anatin'izay io ny tena mirakla ny maty ao amin'ny tompo no hitsangana enja zany le maty io zao ry Paoly efa tsy hay hoe aiza ny fatin'ny olona masina tam'izany am'izao indraindray rehefa le mandevona reny de mba dereko ireny taolam-baliny ihany tena tsisy raisina tsony de eo zany le saina mieritreritra de ahoana valiny zay rehetra nampilazana hoe hitsangana maty ao amin'ny tompo tsy niteny isy amin'le ho avy any amin'ny 2019 fa zay maty ao amin'ny tompo de eo zany tena miracle faran'izay lehibe indrindra le taolana misy ve nitsangana no problème misy taolana hafa ve no problème sa iza nitsangana no problème mifantatro ny velona le fanany le velona mandehandeha io raha misy maty kosa zany de miverina any Andriamanitra ny fanany ohatra ny fanany Paoly ohatra ny fanany Jesosy efa fofatany izy diosy hoe raha eo raisy ny fanahiko sio le vatana maty azonao ry Paoly sy ry Petera sy andray zany maty any any tsisy lavana an'izay nofiny any fa ny fanany aiza i Maria io zany aiza zao Maria ren'ny Jesosy na vatabe any ary na ataonareo ery vatabe amin'ny vato iny sy manamboarina tany ambony io fa ny fanany aiza ny tsiky zany zao nasorina le fanahy taloha le azo tamin'ny dada sy mama de amena ny fanahy vaovao mirehatra iny mitondra ny zavatra rehetra ny fampianarana sokatra masina sy toroteny salama zao no sabatra iny fanahy iny le fanahy tony mahazo hery tsara io ndraindray le olona mba maheno toroteny amin'ny radio de io le misentosento le ozy izy pasteur irina rehefa mitoroteny izy ianao zay miaino amin'izao maraina zao izao nambaraka aminao tianao Jesosy ka mialanao amin'ny ratsy sigara longono toka miala fijangajangana miala miala de ozy le olona ao amin'ny radio le miaino any tokony any an-trano hositranon'Andriamanitra ianao androany fa minody amin'ny beba
miantso anao andro any amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana eo amin'ny toerana misy anao dia avereny zao vavaka zao dia manaraka le olona raha vao mitsangana le olona atsangana ny tananao kavanana rina ao anaty radio le poste radio eo akaiky ny sofon'le olona dia ozy rina hoe ataovy zao zay vavaka teneniko zao hoe Jesosy eo dia miteny le olona Jesosy eo mamelany eloko le fanato amin'izay miditra le tenin'Andriamanitra sy le finoana dia manala an'izay tsy nambola ny tanan'i Jehovah dia vita ny vavaka dia ozy ry tapitra ny vavaka atsoy amin'ity telefony ity raha manana crédit ianao raha tsy manana ianao tongava any amin'ny petit amphi amin'ny sabata fa mbola betsaka ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao dia iny le fanahy iny zany miala rehefa tonga ny fotoanany dia misy fanahy vaovao toetra dia ozy ny baiboly raha misy olona ao amin'ny Kristy Jesosy dia olom-baovao fijerin'Andriamanitra zany tena olona vaovao ianao tsy mihinana ny fihinana ho intsony mpina kosoa vao mandray an'i Jesosy dia mivona ohatran'izao mijeren'le tavina iza ny nanovanao aza iny nanovanao zao iny ny anovanao anana anjara amin'ny fampakaram-bady zanaka anao irana gasika rahalahy ainareo ve lira hoe asehoy ainareo ve lira hoe asehoy aindrinina lira hoe asehoy ia taony zalala izy a dia arahantsika hira mandeha amin'ny radio foana misy hoe asehoy dia miaritsanga antsika dia hira-mbavaka izy io hoe asehoy ny titre Nani tsita, nani am fenin'aza fantatrao zay efa vita reo nenina sy zay mbola atao neninao tsisy fetra tsy voafaritrao antsaiko ao izay momba hay rehetra efa voadinika asehoy ao ahitako toerana sy ny fahotako aizao aiza zao le mandao tafasaraka aminao meu fitsapana meu fisedana mba hitorompon-torotoro zao marina trajorina tafasaraka aminao ampagino ao raha mitory zay tsy nolazenao nasa hoe zao indray no hita fa tsy anao mba tsy omenatrao raha hoavy lay andro iray fa mba ianao no ampandroso ay atranony asehoy ao ahitako toepana sy ny fahotako aizao aiza zao le mandao tafasaraka aminao meu fitsapana meu fisetrana mba hitorompon-torotoro zao varina trajorina tafasaraka aminao asehoy ao ahitako toepana sy ny fahotako aizao aiza zao le mandao tafasaraka aminao meu fitsapana meu fisetrana mba hitorompon-torotoro zao marina trajorina tafasaraka aminao ampianara alala aza vera o topo malalo
ampianaro ahita ny andro sisa afiatsika rehetra aseola ahitako toepana sy ny fahotako aizao aiza soke manao nafasarakanao maupitapa mapisetrana vaituloputulutulu somarina tatorina nafasarakanao ampianaro alala azavelao tumpo malalo ampianaro maisa ny andro amen tompony ampianatra atsika tsirairay avy ary anomana fiainana famonjena famarinana fiainana mandrakizay ho an'izay meno mazoa toerana na manahoana ny hoe avy taka ampangalatra Jesosy dia tsy maintsy misy famantarana petrana contrat zany a rehefa malala an'ilay famantarana ianao sy mino an'ilay faminaniana dia ao am'batisa batisan'ny rano no atolotra ao an' Jesosy hoe ity aho sy ny ankonako dia batisa ianao ho an' Jesosy rehefa ao tsara le batisanao dia Jesosy ihany no mamantatra ny contrat ataony aminao indray inona io contrat ataony aminao ny batisany izy no manao batisa izaho izy mpanao batisa ny fanamasina amen zany hoe ny fandaliana mpinono salamsosa dia mapakatra amin'ny finoan'ilay olona anaiky an'olo tena ho an'i Jesosy dia eo amin'ny batisany rano tandremo fa tsy azo vazovaziana io na dia izaho na i pastera na ialoolona na mpampianatra tonga aminao olombelona tahaka anao koa izay mbola mitady fahamasinana tahaka anao zay rehefa hiditra apiditra anao amin'ny batisa mifady anina koa izahay mivavaka koa izahay dia manatona anay ianao mo tonga ao amiko ianao dia antaniko na tonga amin'ny pastera dia hoe mino ve ianao efa nandray an'i Jesosy tompo eny tompoko manaiky ve ianao hitandrina didin'Andriamanitra izay rehetra voasotra eny tompoko no izany ary dia za amin'ny fahefaniko amin'ny anaran'i Jesosy izany manao batisa anao amin'ny rano amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka fa Jesosy no manao batisa anao amin'ny fanamasina amin'io efa mety nandray batisa mety efa nandray batisa amin'ny fanamasina ianao na amin'io andro ao anaty rano io mandray batisa amin'ny fanamasina ianao na aoriana kely vita le batisa dia misolakanjo dia lasa mandray fanasan'ny tompo dia mbola metrany apôstôly tanana an'izay dia mety amin'iny fa le contrat eo amin'ny batisa tena tsy azo ovana ntsony raha natao batisa ianao tamin'ny zaza tsy contrat iny fa fombafomba sisy clé zaza kely iny ve no antaninao hoe mino ve ty sa tsy mino manao tsinitsinina an'Andriamanitra le hoe ateraka indray zany dia hoe raha tsy miverina tahaka ny zaza ianao tsy mahazo mahita sy miditra dia nalainy arabaky teny zany hoe avy ary ny zanaky ty ataoko batisa ty satria ozy ny tompo hoe tahaka ny ty ny zaza fanjakana amin'ilay ka mino ty sa tsy mino azonao dia vita batisa le izy mety mandefa rivotra le zaza eo amin'ilay batisa iny ty dia lasy ty dia lazaina le zaza aveo hoe voavela ny eloko ao fa inona ny eloko nataony teo tsy ny dada tsy ny mama niadika dina amin'izay mazasa sy mazafa dia lay lasary daholo ny olona rehetrarehetra vita batisa le zaza ray volany tia ny zanako dia ataon'le zanany iny mihitsy rehefa lehibe hoe tia ny sary vita batisa aho nefa izy manamoany amin'io rehefa lehibe lasa manao fahadalana izy ary no tsaraina izy sa le pastera na le moperana anao azy fa ity olona lehibe mazava tsara ny anao hoe eny dia eny aoka ny teninareo izy hoeny na tsy fa akoatran'izay ota avy any amin'le ratsy koa rehefa eo mbazin'le izy finonan' Jesosy ny finoana ny fandraisana amin'Andriamanitra zay rehetra miantso azy tsy maintsy mety fa misy izy dia mamaly soa zay mino azy na mamaly ratsy an'izay mino azy any amin'ny fahaverezana Andriamanitra no mandefa n'iny didiny hoe any amin'ny fahaverezana iny Andriamanitra iny fa tsy ny devoly
ka noho izany aza dia ity fandarana fampianarana ity zany anampy anao anana finoana anina hoe anampy tsy afaka mampiditra fo vaovao zay hoe tia misy fo vaovao dia amenany tsy vitanay zany fa mampianatra zay toroteny finoana zavatra efa hita sady iaina no tsapaitanana no entinay eto aminareo mba ho tonga ny aminareo koa la izy amen ve amin'izay fotoan'izay tompona ndraikitra voalohany le atao batisa mitovitovy ny andraikitra ilay atao batisa sy ilay manao batisa adininy zay adinina lesona adininy tompo hoe nampianarina sasy nampianarina ny didy ohatra zany nampianarina avy ny batisa tena izy ataony olombelona avy amin'ny baiboly sy ny batisa ataony jesosy tsaraina ny mpampianatra hoy soratra masina paster sarotsarotra kokoa ny tsaraina ny mpampianatra raha fampianarany diso zany nanaovana contrat tany olon-dehibe no natao batisa zero iny tsy fantako ianao izy miankina amin'ilay fampianarana ny batisa na oekena na tsy draonareo iziriziro hoe fa vita batisa tao anaty rano mihitsy d'accord oa fa inona ny antony nanaovanao batisa tao iny fanomezana fampianarana iny ny tsarainanao enoy ani zao rahanabavy ny olona maminany mamoaka devoly mametsa tanana marary manao asa lehibe tonga amin'ny fitsarany jesosy tsy fantako nareo miala atizay mpanao eloko miala nefa efa nanasitrana tamin'ny anaran'i jesosy misy zany famatorana tsara andraikitra tsara fandraisana n'le finoana le fampianarana sy le lasa finoana tompona andraikitra anao akoatra ny raha ohatra hoe vita batisa anao fampianarany diso dia batisa diso no ao batisa diso tamin'izany asa tao amin'ny radio anankiray teto Antananarivo tamin'ny 96 tany hoany de 96 dia manasa olona atsoko ny directeurny mpapiely baiboly dia lasa nalaza zany dia lasa nandeha tary amin'le vazaha anankiray rehefa maty izy manana fiangonana ngezandrindry teto Antananarivo teto Madagasikara amin'ny fiangonana zandriny ngezabe ohatra zao ny trano ny fiangonana lava malalaka be ny tokotany tomobile zany azonao tsaina ve maninninina rano zay le izy fatsakana rano misy sy tadidiko ny anao rano tsy any andrano velona fa akoho maninona rano zay akoho rano dia niditrako pastera gasina ndray ahoana pastera iza moa anao za le mivavaka ato tsy hitanareo ngezabe loatra le fiangonana dia sy tadidinareo fa za hiresaka mpiasan'ny radio aty tia ny kartako mba hiresaka kely amin'ny lehibe zany le menasofina za ho tsy mila mpandika teny fa mahay miteny vazaha marina ve zany dia nanaraka ihany zareo sao dia tsy mahay miteny vazaha tsara mahay miteny vazaha vao fotsiny hoe bonjour tonga dia fantatra le iny tsy zany bonjour zany fa vao miditra fotsiny hoe bonjour monsieur bonjour pasteur tonga dia hoe bonjour monsieur dia amboarina tsara mihitsy le izy tonga dia mipetraka raha vao manao bonjour miditra an'le olona ndrasikely ry vetivety fa ho avy ao rehefa avy eo raha riva mbola tsy tonga an'le olona resaka izay vadibatika amin'ny baiboly rahalahy benjaminy vadibatika amin'ny baiboly manaraka izy raha dodabo mangataka aminao azy eno ty fangataka ty vavato ianao dia ataoko pastera no tsy mivavaka ato aho mandalo angaka ataoko fa za tsy atao pastera fa manino izy tsy pasteranao aho pasteran'i Jesosy
amen ve alleloia raha voaraisinao a zao fampianaran'izao tenin'andriamanitra io ny rany tompo zay de izy fahasoavana tonga ambonao ao izy finoana lehibe latsaka ao anatin'ny fonao fa finoanao izy de avy amin'ny toviteny avy amin'ny tenin'andriamanitra de misy hery tonga ao aminao omena hery ianao androany dia ny fahamarinana zay le fanazavana ny fahatongava fa ny fisehoan'i Jesosy eo amin'ny rahoan'ny lanitra de misy famantarana kely tsy maintsy hita amantarana hoe feno ny famantarana rehetra eto amin'ity fiangonana FAHA zay mipotra tamin'ny finoana sy ny vavaka ary ny fahamarinana de afaka mamantatritsika ny soratra masina tena kely sisa de feno daholo ny faminaniana milaza ny hoavy ary ny hoavy tsara indrindra de ny fisehoan'i Jesosy ny am'raha ny lanitra misy teboka anankiray tena lehibe ao roa ny ray Virgina dimy endry sy dimy iny misy teo adala iny zany tsy azo elana iny de le anankiray ty aloha mijerentsika voalohany ao amin'ny Matthieu 24 rehefa nanontany ny mpianatra amin'ny Matthieu 24:3 hoe lazao aminay izay famantarana 24:3 vakitsika rehefa hitanao 24:3 de misy fanambarana ao soratra mandry vaky toy izao manao hoe ny nanambarany Jesosy ny andravanany Jerosalema sy ny iaviny indray ary noho ny ala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy de lasa nandeha ary mpianana nanantona azy ampizaha azy ny rafitry ny tempoly fa izy namalika anao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo lazaiko aminareo marina de marina tokoa tsy avela isy vato ifanongo eto ka tsy horavana toy izy ary nipetraka teo tendrombohitra oliva izy de nanatona azy mangingina ny mpianana ka nanao hoe lazao aminay zay andro ahatongavany zany ary zay ho famantarana ny fiavianao sy ny fataperana zao tontolo zao oka eto zany de mazava amin'ny fanontaniana famantarana sy ny fiaviana ina hoe zafady mazava tsara ve le fangatahany mpianatra mazava de namaly Jesosy paster andininy faefatra ary Jesosy namalika anao taminy hoe mitandrema fandreo isa mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho ny Kristy ka maro no voafitana ary andre ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy tonga zany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana mety firenena ary isy fanjakana hitsangana mety fanjakana ary isy mosary sororotany amin'ny tany samihafa fa izany rehetra zany no fiandohany fahoriana eto zany a de nilazainy Jesosy voalohany de lay teny manao hoe maro mitandrema ozy fandrao isy amitaka anareo satria maro no avy ahoana ny toy izy teo maro no avy amin'ny anarako ka hanao hoe zao ny Kristy ampianatra sandoka lalana tsizy nasehony de avy eo izy ny tompo ny zavatra mitranga amin'ny tany ny rivotra horotany cyclone fampotehany fa ny 5:10 ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Matthieu 7:20 ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka ny maro oka aladista moa sa sabatista Jesosy io zany sabatista miteny fa isy mpaminany sandoka izy eo hatram'izay ny fantatra de hoe aladista ny mpaminany ny tontolon'ny sabatista de nisy mpaminany anankiroa malaza ray vehivavy zay white ny anaran'izay mpaminany sandoka de mbiasana lehilahy miarabelona amitsika am'izao fotoana zao io lehilahy io nantenaina ololo avina tapony loha satria mpaminany maminany zany de olona milaza ny zavatra ho avy ka mbola tsy hitany maso tsy reny sofina fantatrareo ve le vehivavy tsy fantatrareo satria tsy nilalao teo tokotaninareo ary le lehilahy fantatra ary reo tena tsy menatra ny mpaminany sandoka ho raha laha ohatrany tsy menatra zany a tsy menatra ohatrany tsy te halala zany
ohatrany hoe zay faly anao tsara sy faly zay botsiny lasay fa rehefa nydinihana ny lalan'ireo tena mitovy ohatrany hoe mpianaka ohatrany ina hoe mpianaka sy namina sandoka mama dia maninona zanany fa tsy nampozy mpamina santy fa misy mpamina ny hafa koa mandeha eto ambonin'ny tany velona miaraka amin'ny olona rehetra ka raha nylaza le mpamina anankiray fa izy no seza ao amin'ny etsekaiky ny trésor lehibe zany ao amin'ny palais lapam-panjakana ny resako tamin'ny 2013 dia nitsangana le mpamina ny kelaka zay mpamitaka elahy tsy izy elahy tsy tanteraka io dia no amarin'ny tompo fa tsy tanteraka atody lamokany amaky an'izay atao omlety amin'ny marainy toka taherany trany popopopopopopo mpaminany roa zany ray ny teny amin'ny 2013 ray ny teny tsy izy io 95 ny andro amin'izany 1900 tsy izy ianao tsy lasa tonga ny 2013 lamokany naminandray izy tamin'ny 2002 amin'ny 2018 ny raharaiko inona tsony ny ahy efa mipetraka indry am'izay tsy izy io vita 2018 lamokany lazao kely le koa sady atodingisany mbola lamokany raingeza be atodingisa fito manodidina atodina vorondolo izy moa tena tian'ny vorondolo amin'ny olombelona atao mitovina ny atina ty iza hoe ny olona tena tiany vorondolo ary iza ny tiany lolo voninkazo ny manimanitra zay ndolo ny zavatra manitra no atongavany eo le lolo ary aiza ny tiany fanamasina ny vavaka le tsy mahamely sa le vavaka didika azo manitra aiza zany le fanamasina raha tsika miresaka zao fidirana manitra aleloia manitra vavaka manitra eo am'ireny manimanitra reny ny tonga ny fanamasina eny am'ireny mahery vavaka reny mifankazara amin'ny tsy tonda hiadany ianao ataovy manimanitra ny fanomponao an'andriamanitra rehefa tonga ny sabata miomana tsara fa tonga eo fanamasina andriamanitra tsy maniraka ny fanamasina any amin'ny masina tsy maniraka ny fanamasina any mpamina ny sandoka fa any amin'ny zanaka sisa ny tanina didina andriamanitra ny finoanan'i jesosy alleloia tsy mila akory mitabataba zay tamin'ny 2018 fa zavatra efa vita iny baolina vita iny tsy miverina ntsony lamokany lazao kely leoka ireo lamokany matoy izy mangabe ohatrandreny efa lamokany zay ny atody rehefa somary manga dia manino izy tsy fatany fa sarotra azo nge ty andriamanitra ty tsika ihany mahay miantso an'io dia mamaly izy indrove enao maminany zay mba faminanina mivoaka aminao dia indro lamokany tamin'ity zany any tonga zay nisy be dia be izy aminao miantso an'ny apôstôly ahoana io manana indray mandeha any any teny tao amin'ny palais tonga ny mpanao gazety ahoana ny fividianana pastera aty amiko ny lakle raha teo président izy dia aty amiko ny lakle nandaitra le izy rahalahy tsy nisokatra le varavarany lamokany tsy tao ana mo azy nantonontona izy fa tsy tao dia eritrereto amin'izany ho ay zary le fiango diso jesosy maty alaribia maty zomazy ao anatin'ny baiboly nitsangana andro vola amin'ny herinandro mbola misy mahita fa alaribia vakiny io dia mivakiny dia nitsangana tamin'ny maty alaribia dia nefa ao anatin'ny baiboly hoe maty tamin'ny zoma fiomanana dia nalevina tamin'ny andro iny dia tao ampasina nydriny sabata to ary maraina ny andro voalohany dia nitsangana ny tompo dia tsy maty intsony tsy manderitra intsony fahafatesana fa nitsangana mandrakizay izy dia mbola misy hoe ary dia maty alaribia koa izy ny enilay zany fa ny NFM fois efa nitsangana tamin'ny maty ary efa nasaraka ho voninahitra andriamanitra efa natao batisa fanamasina za tatao anatiko tamin'ny fividianana iny tena nivavaka mafy tena hoe engany eo tanteraka engany eo
ny andren'le izy hoe tena alarby fividiana poky ty le ty hoay le ty alarby ty ao amin'ny lahy mihitsy le zavatra ny olona mipindy rehetra hoe tena ataonay mahita lahy nanapa-kevitra daholo mipindy tsy fidy fa hoe alao Jehovah nanao an'le izy satria anao pastera ny laza fa izy no ame anao alao hitanay maso ohatrany tamin'ny Mosese de ozy le lehibe amen alarby alarby mercredi mandinesinay lasa fividiana voaka am'izay le izy ny andren'le résultat avy any an-danitra hoe hosorako mason'ny olona rehetra ianao ataoko fantatra fa za Jehovah ny eo aminao amen satria alarby ny andro amen tsy miverina tso ty tompo efa tamin'ny voalohany premier ronina voa deuxième ronina fa satsy ana troisième ronina tsony voaka didim-pitsarana avy any an-danitra ray faingondry zay ny vitan'le Andriamanina lazao kely le kaikinao zay ny vitan'le Andriamanina le maty alarby ray faingo tsy miverina tsony ka ho teknika lazao kely le kaikinao ny ary tsikitsikinao am'izany fa tsy miverina tsony alarby tsy miverina ka ho teknika tsy niseho le lazao kely le kaikinao ny antso izy fa tsy nisy namaly nandondona fa tsy nisy nanokatra nyfahadianina fa tsy fantako akory ianareo ozy sy ny tompo any amin'ny Benjamina ohatra te hitady ahy nareo mahero ale mombatsika le manomana fitoerana any an-danitra io tsy andaiky io tsy mandaiky aminao Andriamanitra tsy olona ka andaiky fa rehefa eny de eny amen ve fady ampakarina navoaka ny tenin'ny tompo teto zany feno mifepetra asa miova fa ny saina tsy miovaova arovana ny fiadanana tanteraka alleluia ny any mba ny any aratsian'ny olona atsika inge de le hoe aizako misy fiangonana misioka de hoy zay hoe misy amin'ny clavier hoe misy an'izay amin'ny clavier oa azonao de zay keo mba clavier tsy hoany Jesosy hoany izy hoe na zao le ho akaikinao clavier ihany hoe gitara ihany fa za koa manana an'le tena tiany tompo ny siany a vakio ao Zakaria vakio ao Zakaria io fa fomban'Andriamanitra misioka io Zakaria toko fahatelo angamba izy zay hoe siany a alleluia enao le misioka Jehovah misioka ve de tabatapainao zay nefa zay vao antso amin'ny fisiahana izy teo inao lazaiko teo moa Zakaria aiza ry Zefania ekaikindrazy aloha misioka Zakaria toko fahafolo Zakaria toko fahafolo okoa fa mbola bedy hoe tsy mety Zakaria fa voaingany daholo ny vavaka Zakaria toko fahafolo andininy favalo andininy favalo firy izy teo ry zany ry Zakaria toko fahafolo andininy favalo firy anareo zay mamaky baiboly firy miara mamaky ary tsika roa telo amin'ny anaran'i Jesosy isika iantso azy aho ka naminazy fa efa nanavitra azy aho ka dia mbola iamaro toy ny efa ny amarony any iny koa moa zany problème raha misioka atsika satria tsika de tombotsika na zao kely le akaikinao zay tsy voantso tsy mahay misioka tsy mahay misioka ohatrany tompo zay voantso mahay misioka vakio indrama de ahoana iza no misioka hoe lazao lo roa telo toko sy andininy Zakaria toko favalo andiny folo andiny favalo roa telo isika iantso azy aho
ka hanangana azy ka mbola ho ampitombona le olona amisioko mbola ampitombona le olona amisioko efa nampitombona dia mbola ampitombona amen ve aver efa nampitombona dia mbola ampitombona ka hanahaka an'izy ary tsika tsy hanahaka an'le mpamonjy ny sioka atsika ve ho dia rahatsika misioka izy ary reny ene raha lahakely fa lasa sainy ianao tsy any amin'ny parikasitsika ary tsy any amin'ny mpanera reny ny lazain'ny olona hoe mivavaka ko misioka ka misy mivavaka ohatrany any an-danitra any mivavaka be dia misioka ny tompo avy any na le hoe pst iny zany tsy mety raha atao be dehibe sy mona tsy mety fa le hoe misioka mihitsy ina vakinareo tao misioka mihitsy hatramin'izay ny siandra lahy benjamina io lasa fahavefa roapolo taona angambany sioka nampitolagaga ny olona mirarakivo mihitsy ny olona ka zay mifankazatra mitsitoka amin'ny fiambenana marainy zay misy dia mifoy daholo ny maramila rehetra dia rehefa avy mivavaka ny maramila rehetra dia angataka zavatra dia misiko izy dia mitonga ny anjely manasitrana manafaka izy ary le niantso anao e Jehova niantso anao tsika rehetra zany efa azo lazaina hoe ny any tompontsika teny amin'ny arabe hoe mba mijanona kely mianao ny torotenin'ity olo ity dia nijanontsika dia sitrana tahin'Andriamanitra aitsika izao Matthieu 24 toroteny tena toroteny ity fa ela be tsy nahitanareo indininy fadimy amby folo Matthieu 7:20 andininy fadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ko raha hitanareo mitsangana eo amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany aoka isaina izay mamaky izany dia aoka izay olona ny Jodia andositra ho any tendrombohitra ary izay ao tapitrano aoka tsy hidy nahaka ny ao an-tranony ary izay any an-tsaha aoka tsy very nahaka ny lambany azo lazaina io faminany io ny 24 Matthieu 24 rehetra dia misy faminaniana mifangaro misy ny ho an'ny fataperana zao tontolo zao misy ny amin'ny Jerosalema misy ho amin'ny fiavian'i Jesosy ary misy faminaniana mystera ity anankiray ity zao klasin'le mystera milaza ny zavatra ho avy rehefa hitanareo izy ahoana ny tointsy teo paster zay faty ko raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazana ny Daniela mpaminany iza ilay mitsangana ka ny fahavetavetana ny lazainy teo ino izy paster teo fahavetavetan'ny fandravana anjavazavatra izy ary zava-panany noentiny satria mitsangana aiza izy pastera mitsangana fitoerana masina eo amin'ny fitoerana masina zany hoe ny lala masina sitrapon'Andriamanitra voasokatra anaty ny baiboly ny siny ary andravan'io izy iza io miditra amin'ny fitoerana masina io tsy an'Andriamanitra le fitoerana masina fa izy ny manana fitoerana masina ho anazy fitoerana masina koa ny anarany misy jiro ao jiro fito jiro le 12 misy baiboly ao fa izy dia voalaza amin'ny baiboly hoe rehefa hitanareo mitsangana amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazana mpaminany Daniel dia aoka isaina izay mamaky zany eo zany miditra ny tena ara-pana hoe inona ny tiany faminaniana ho lazaina ary iza no andefasana azy ary amin'ny vanim-potoana ahoana no atadiraka azy raha mahay mametraka fanontaniana ohatran'izany tsika rehefa mamaky baiboly dia soratana kely amin'ny stylo akaikeo dia toizana mivaky teny fa tsy maintsy ao ambanimbany ao na any ambonimbony any ny valiny raha hitatsika zany io dia hitatsika hoe akaiky le fandravana zany tsy maintsy miseho zany le mitsangana io fa aiza misy teo le mitsangana teo hoe rehefa hitanareo mitsangana ny fahavetavetan'ny fandravana tsy rivotra io tsy hazo
fa fahefana ty ambany masoandro. Fakitsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ilay Daniel. Vakio nge le Daniel. Daniel 12:11. Firy izy teo? Daniel 12. Ao zany nahitantsika an'ilay testamenta taloha ny Daniel. Raha mandalo Ezekely ianao dia aloloha kely eo. Daniel ty koa zany nahita fahitana goavana be mihitsy. Nahita amin'ny Babilôna izy ty mandrava lalàna, manova fotoana. Toko 12 andininy faraika amby folo. Aorian'ny Ezekely Daniel. Daniel toko 12 fakitsika ny voalohany. Andininy voalohany. Ary amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy atr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro zany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ho amin'ny boky, ary maro amin'ny matory eo amin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay tory. Amen. Daniel dia mpaminany jiosy izy io. Babo tany niaraka tamin'ny jiosy namany izy dia babo tany Babilôna. Babilôna, rehefa mamaky baiboly amin'ny Daniel nareo toko 2 na toko 7 dia misy sarina biby anankiefatra alahatry ny faminaniana eo. Dia le biby voalohany ohatran'ny liona dia mampiseho amin'ny Babilôna. Ka ny afatra ny meny tompony Daniel dia sady misy momba anazy, majiosy azy no milaza aty amin'ny farany io fanambarany Jesosy, fanambarany faminaniana avy amin'Andriamanitra amin'ny Daniel. Hoy izy eo amin'ny andinin'ny voalohany. Amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Eto zany Mikaela io dia anjelin'Andriamanitra, lehibe any anjely ozy izy ny mpandinika. Ka le firenena, le hoe zanaky ny firenenao zany makaroa, ny ray jiosy, ny ray zanak'Andriamanitra ty aoriana, izay mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny soratra masina, ary amin'ny fotoana ny Babilôna. Daniel zany babo tany Babilôna, zanaka ny jiosy rehetra babo tany. Avy eo reo nafahana niverina tany Israely. Io Babilôna tena izy nanagadrana sy nandevozana ny Israely reo nivadika Babilôna aty aoriana izay hitantsika io, ka natao hoe any amin'ny Apokalipsy ravarava Babilôna lehibe izay nampisotro ny iny Babilôna lehibe amin'izao izy zany nom de code ny Bibidi. Fiangonana izy dia nom de code anankiroa, Bibidi sy ny le hoe Babilôna. Tsika zany zao miaina ao anatin'ny fanangejana ara-panahy entin'ny Babilôna, tahaka ny Babilôna rabaky teny tamin'ny andro ny Daniel sy ny jiosy ny fisitsika amin'izao fotoan'izao. Ame ohatra, rehefa anandevo ny Israely, ny zanak'Israely, ny Babilôna, Nebokadnezara, dia nanangana sary olona volamena izy. Minao croiser les bras amin'izao, ohatra ny endrika lehilahy le izy. Dia asainy ny Babilônianina rehetra miaraka amin'ny babo dia ny Israelita ekoaka amin'io, ino izy teo, sary ny zavatra voasikotra natao tamin'ny volamena. Dia isan'andro tsy maintsy makao reo any amin'ny lemaka anankiray atao hoe lemaka ny Dora, misy an'io sary ngedrabe io, any amin'ny toerana misy an'ny jiosy. Dia asa izay raha sy diso any amin'ny 4 ariva na ohatran'izay maneno le dikan'izay iakoaka. Ohatrany amin'izao andro ny silamo zao mandeha le ino misy tao le anjomaro amin'ny moské, dia miantso amin'izay izy, dia ny silamo rehetra tonga dia mivavaka mitodika ny lameka daholo. Raha ny sotra izy zany ka ary ny lameka dia manao an'izao, raha ary izy mitodika dia lasa tsy maintsy makany direction. Dia ity zany dia
tsy maintsy eo amin'ilay lemaka dora ohatrany hoe lemaka tanibarina andriny iny ohatra dia ty andohalo aty le sary dia tsy maintsy mekohaka amin'iny daholy zay tsy mekohaka dia atsipy any amin'ny fary mirehatra afo dia ny olona ozy izy zany hoe mijiosy arabaka teny fa ny olona ara-panahy le aty amin'ny andro farany le misy an'ilay bibidia na hoe babilôna amin'ny andro farany ka io babilôna amin'ny andro farany mitovy fiasa tamin'ny babilôna tamin'ny androny Daniel fa ampiakohaka ny olona rehetra izy ary ampandraisy ny marika 666 ny olona kôdy ihany koa 666 io ary andray ny anaran'ny bibidia fa zay tsy mandray sy tsy mekohaka amin'ny sarony bibidia dia ho aringana izay tsika io ka le lehilahy mitsangana amin'ny fitoerana masina dia le lehilahy amin'izao fotoana izao milaza hoe zany ho Andriamanitra mazava sasy mazava atsonina hoe le très saint père zany hoe le tena Andriamanitra ray avo indrindra nefa tsisy olona azo atao an'izany fa tsy maintsy fanahy le olona le atsoina zany dia Andriamanitra ray pariny lanitra sy ny tany tompony sabata zay nanao ny sabata nanao zao tozo tamin'ny andro fahenina mijanona tamin'ny andro fahenina dia mitsatra tamin'ny andro fahafito dia miantso ny olona rehetra amin'ny foko-perona sy ny samy hafafiteny sy amin'ny volokoditra hivavaka aminy iekohaka aminy amin'ny andro sabata novainy ty babilôna moderna ty alahady le andro dia mekohaka ny fiankofana zany tsy voatery hoe misy fa rehefa hoe alahady ny fotoam-pivavahana ka makany ianao dia nekohaka taminy bibidia ny anarany bibidia dia le anarany fiantso azy andavanandro fa bibidia nom de code mazava sa tsy mazava nom de code na hoe anarana ara-pifaminaniana dia apetrany tsy maintsy mekohaka amin'ity ny olona rehetra bibidia dia manana ny marika sy ny isan'ny anarany 666 eo amin'izay fotoan'izay tonga ny farany satria tsy maintsy hanavitra ny zanaky Daniel zanaky ny fireneny Daniel antsoina hoe fanjakam-pisorona sy firenena masina mitandrina ny didin'Andriamanitra finoana ny ary mandray ny batisany fanamasina reo zany raha jerena ny tontolo misy reo no hiarany fanapa-kevitra faratapany rehefa mitsangana amin'ny fahavetavetana ny tandroka kely io le mitsangana io dia tsy le tamin'ny tandroka kely voalohany fa le tandroka kely zao le tandroka kely zao satria tapitra eo amin'le tandroka kely zao ny isan'ny mpanjaka tamin'izany na tonga dia tsoro hoe ny isan'ny papa rehetra dia mijanona eo amin'ity anankiray ity izao tsisy papa tsony aorinan'io tsy midika zany hoe vadika FM foa daholo zareo fa tapitra ny maizy azy 266e papa fa papa fahenina amby enimpolo sy roanjato le ao java-nahagaga ne rahalahy mieritreretra tsara anao ranabavy raha lasa pino zay dia sitrapon'Andriamanitra takanao lasa pino atao batisa tandrina tsara ny didin'Andriamanitra sy ny baiboly taty oriny zay voantso ampahabe maso pasteur 1997 ina le andro iny firy juin 5 juin 7 juin misoko pasteur izy dia za zany nanapaka an'le daty fadianina 10 andro alleluia tsangana 10e jour mitsangana tena manaiky venao pasteur voahositra pasteur any ny sariko asa fahitandriny tena lany ohatratra nyty rahalahy ty ato amin'izany raha niendrika fa nytaona efa matotra tsara manaiky mitondra pasteur
tandrina ny didy ny asan'ny fanamasina anaparitaka an'izany manerana ny tany zay araka ny vitako nandoalika amin'izay nilatsaka ny afon'ny fanamasina sta toa ohatra nyrelin-dralahy metrako tanany reny rehefa tonga ny tany sta dizy am'soro verina avy zao alleloia pastera Benjamina lasa mivoaka tao an-trano mivoaka tao amin'le efitrano fiomanako nohaniko daholo le mofo mpandraisana satria za rery ny nandray nefa nataony zalahy ngeda be le izy de lerako za noanako tapitra le 10e jour vita ny ilana tonga de nohaniko le mofo de nasiko an'le ina le rano menamena fisotrosika glou alléluia sana sotra Jesosy alléluia sana alléluia sana alléluia sana vetivety kely teo kakery le rano boaloboka anaty foaniny ty tato tonga de enkoatra misy manongo sala am'izao kai inona sa de ela be avo tonga saina hoe ino izy teo le mofo sy le de sokiriko ny tendako mba hivoan'le izy tsy nety nivoaka ny ansomara mila avira lahy ty atsevaka tena vavilady aigandralahy tonga raha na vavilady vera avira anao te avina tena nisoko taperiko dao le fanasana teo ka ao teknika hofaty aiganao ametrao tanana fa hofaty aiganaika tonga de osotra manarany Jesosy sitrany pastera Benjamina tonga de sitrana ralahy tonga de sitrana amaina ve nitsangana aveo de nataoko zao mivalako zany tsisy nino zao mahay oa Jesosy mahay Andriamanitra aitsika teo aitsika teo pastera masitaditako Daniel lay lehilahy manisy teo tsangana fa vetavetana roa ihany ny fiangonana ao anatin'ny baiboly ray 5 adala ndray 5 endry ireo no hitsenany Jesosy ireo no manana ny baiboly ny endry ny adala manana ny azy reo no karaza mpivavahana ho hitany tompo amin'ny andro isehony any amin'ny raha ho any lanitra ka ampiakarany an'izay virjinina 5 endry ka le virjinina 5 adala ny afantarana ny mahazatra ny olona manazavanyio de le hoe zay adala tsy mahery mivavaka fa izay endry mahery mivavaka tsy izay fotsiny anefany fa ny virjinina 5 adala de azavaina ao amin'ny apokalipsy 17 secret andretra ny 5 endry ao amin'ny apokalipsy 12 ny secret andretra miafarany amin'ny apokalipsy 18:20 fa le virjinina 5 endry taritiny ny apôstôly sy mimpaminany ary lay 18:20 anankiray ry ambonimbony ry taritin'lay 7 mavalo de ity papa ty ny virjinina 5 adala mafeno ny fepetra fa lay apokalipsa 17 hoe nahita tandroka 7 aho sy lo 7 de nisy anankiray fahavalo niditra de natao hoe 7 mavalo de nao any amin'ny 12 nahita vehivavy mitafy masoandro a volany ao amin'ny tongony sady mino ny Jesosy izy no mitandrina ny didy de le fahazavany masoandro no atao hoe fanomezam-pasoavana ao amin'le izy eto ambony tany io no mitranga fa tsy any anefitra ny ray eto ny 7 mavalo io de Jesosy santsisy io zay taty oriana mipotra ny apôstôly zay vao nisy apôstôly tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy ka nomena tamin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahy masina mitondra faminaniana amin'ny fotoana idiran'ilay 7 mavalo miditra ny apôstôly zanakasisa amen enoiny zao anabavy sokafo ny sofinao rahalahy mistera latsaka ny tenin'ny tompo Pasque 2012 en plein Pasque tao amin'ny gymnase zay nanao Pasque de tonga izay mivady sy ny mpiara-dia aminay de niara-mivavaka tamin'ny amama izay nandray anay tao ny efitra fisainy de mivavaka zay de ohatra nisy fanahy masina niditra de nijanona le vavaka
ohatrany hoe fantatry ny ekipa zany hoe ao anaty fitoam-pivavahana io nivoaka lasa le fitoam-pivavahana tonga ny rotsaka amin'ny fanamasina ny laza hoe osory apôstôly hoahy pastera Benjamina ataovy apôstôly avy amiko hoahy ho anareo tiaony olona tena gaga za koa gaga apôstôly inona ny eninao tao sy tadidiko tsony le mamany iza ny eninao tao apôstôly izy iza ianao tena ankona tonga dia mandetrika apôstôly akaiky ny farana satria ny apôstôly nitondra fiangonana iakatra dikan'izany misy point d'etavin'ny tompo zany amin'ny fiangonana amen ave fa ny zavatra nagaga ny alanay tao amin'ny gymnase ny ela dia adiniko le izy ny alanay tao amin'ny gymnase dia ataontsika hoe marainy ny andro dia adino le izy verina ndray ny fiainanay normal tsara sy voenaritra kely fa tena alleloia firavoravoana ataovy tsoarany loka adino tanteraka le hoe hosorana inty izy apôstôly za koa amin'io mandanjalanja ampino hoe ho zaka ampino ve sa tsy zaka ampino dia vita iny dia adino daboka tany dia nanao asa fitoriana tany namango ny fiangonana tany Fianaratsoa zay mivady niaraka amin'ny délégation vitsivitsy latsaka ao anatin'le voaloham-bola angamba iseka sy diso zao aingana hosorana aingana dia aingana dia ny maraina n'iny zay na ny arivan'iny vao nyrava tonga dia veloma plein tomobile makisitsika mandra-pahatonga ny Tananarivo fa misy sitrapona Andriamanitra sy misy tatarainy mbola tsy azona atsany zany inona le izy tonga taty Tananarivo nivoaka amin'izay le izy hoe hosorana amin'izao ianao dia namboarina le izy ozy to zao ohatran'izao fanaovana fanosokana an'io dia natao ny olokendry rehetra ny taorianako ny olokendry no nitondra zany ohatrany hoe solo tena ny fiangonana rehetra latsaka le fanamasina tonga dia ao amin'io fotoana io hosorana koa lay fito mavalo sabata ny atsika ny azy ny epitso fito mavalo aty mpaminany tsy apôstôly nahafantarako hoe nampamay an'ny tompo dia zao mifanitsana lay apôstôly anankiroa ndray le avy an'ny Vatikana ndray aty amin'ny nosy ivoan'ny famarinana amen ve vita le izy samy déclaré mivoaka gazety ny azy ny tsika moa ina moa gazety tsy ina raran'ny olona zay aty amintsika fa nivoaka avy any an-danitra kosa hoe sitrako ekena voaray apôstôly Benjamina ndray mitsangana amin'ny fitoerana masina feno favetavetana ndray ao amin'ny lapa Ambomamory amen ve aizanao e na tianao na sy tianao enoy aho ohatra ny manambara finalité zany hoe faralisy satria any amin'ny apocalypse 18 ny mandeha ny lalao tafapetraka ny rafitra mpaminany apôstôly amin'ny apocalypse 18:20 ny apocalypse 19 ho avy ny tompo pré zany le vady ampakarina pré koa ny Babilôna lay vehivavy janka samy vonon'ireo ny famantarana dia efa latsaka ty amin'ny vady ampakarina batisandrano batisa amin'ny fanamasina didin'Andriamanitra finoanan' Jesosy alleloia raha fa miala amin'izay en dehors zany miala ny apôstôly sy mpaminany veloma tsy misy famonjena veloma ny fiangonana angeza-be ry veloma tsisy mpaminany veloma tsisy apôstôly veloma tsisy famantarana veloma ny famantarana roa lehibe enoy tsara de Babilôna dernier papa zanakasisy premier apôstôly amen ve tsisy koa aorina destination afo-be ny ray destination paradisa tsy maintsy sejaina ny fampianarana satria misy ny atao hoe apôstôly sandoka misy ny atao hoe apôstôly tenisy any amin'ny fampianarana no mipetraka io
maly nisy apôstôly mivoaka gazety tondra sabatra be ohatr' zao izy. Androany koa misy apôstôly mivoaka eto Petit Tafy tondra sabatra koa izy. Mazava be sa tsy mazava? Tsy mino ianao, vo mafy ianao. Andeha ianao mampamangy any. Mino ianao arao ny tenin'Andriamanitra. Amen ve? Zay io ny situation io. Ozy ny olona de zay de aty Madagasikara direo fotsiny ve mivalina. Zarany misy andreo. Mazava sa tsy mazava? Zarany misy an'ireo miankofa ozy eo amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ambany zay rehetra azy. Dikan'izay miankofa amin'ny andro voatendry sabata voalohan'ny bolana pasika firavoravoana Pentecoste. Etso daholo ny olona ohatra tsy manao rarana reo izy na mahandro sakafo fa mivavaka amiko. Miankohaka amin'ny bibidy alahady pasika firavoravoana sy nenana Pentecoste antsonareo. Tovy le lalana fa ny andro anaovana azy ny tsika neny Jesosy ny anazy an'izay bibidy ihany. Eo zany tsika zao ranabavy. Apocalypse 17. Firy hoe tsika teo zafady. Faminanina nahitana n'ilay virgine 10 adala ny Apocalypse 17. Raha efa vita batisa ianao raha vao atao batisa dia arao tsara mihitsy ny fanazavana mba afaka miteny ianao hoe na hoe andeha na hijanona. Dininy voalohany vakio pasteur. Apocalypse 7:20 Soramandry manao hoe ny amin'ilay vehivavy janga dia Babilôna zay nitaingina amin'ny bibidy mivolonjaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy 7 izay nanana ny lovy 7 dia niteny tamiko nanao hoe avia ty dia asehoko anao ny fitsaran'ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro. Dia ilay nijangajangany mpanjakany tany sady natao leo ny divay ny fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Dia netiny tany amin'ny fanahy dia netiny tamin'ny fanahy ho any amin'ny efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidy mivolonjaky feno anarana fitenenan-dratsy sady manandò 7 sy tandroka 10. Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary nyravaka volamena sy vatsoa ary perla sady nitana kapoaka volamena teny an-tanany. Feno zava-be tavety dia ny zava-maloto momba amin'ny fijangajangany. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andriny nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe reny ny mpijangajanga sy ny zava-be tavety tamin'ny tany. Ary hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny ran'ny olona masina sy ny rano martioran'i Jesosy koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Ary hoy ilay anjely tamiko nahoana ny gaga ianao izao ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny vehivavy sy ny bibidy mitondra azy ary manandò 7 izay manandò 7 sy tandroka 10 ary ny bibidy izay hitanao teo ihany ary tsy eo izao nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono izy ka ho lasa ho amin'ny fandrianana. Ary ny monina ambonin'ny tany dia izay tsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana hatramin'ny nanorenan'izao tontolo izao dia ho gaga raha mahita ilay bibidy izay teo ihany ary tsy eo izao nefa mbola ho avy indray. Oka anao hira anankiray tsika aloha dia toizany io za miala mihitsy ianao fa décisive ny zavatra resantsika eto androany. Efa mifampivavaka tsika tatsy infor efa resy fanolorantena lehibe dia manindry apôstôly ny amin'ny fotoana sy ny famantarany amin'ny fiavian'i Jesosy ary mbola tokony izy vokatra tsara avy amin'ny olona tsiraray avy ny amin'izay fampianarana izay. Anao hira anankiray tsika ina masaka aminareo Calvary tsangana kely tsika dia mivolana tsotsotro. Avy aiza moa ny famonjena avy aiza moa ny famonjena ilay mpanjaka ny voninahitra ilay mpanjaka ny voninahitra nandony vidiny ho azy vidiny
miositra atao kalvary tao akalvary tohitako ianao fatsika ilay tongotrao izay voalefona ilay tongotrao zay voalefona nosatroina tsilo nororanako nosotroina tsilo nororanako natao tsinotsino maty atao kalvary tsika rehetra rana hoe ino rana hoe iny rana oiny naniarekana lay azo fijaliana lay azo fijaliny e mafitamina fa ianao irery ihany fa ianao irery ianao ihany ianao ihany nonavitiza Fidirana winni Negiaretana Layazu fitalini Tema vitamina Faya nawireria Yanoya Dunavitiza diakapoka ufanasitranana diakapoka ufanasitranana ny ranao latsaka ufamelana eloka ny ranao latsaka famelana eloka ianao lay vato ny lavin'ny olona ianao lay vato izay lavin'ny olona efa tonga sanak'andriamanitra Fidirana winni Negiaretana Ilay azo fitalini Lema vitamina Fa ianao irery ihany ianao ihany nonavitiza Fidirana winni Negiaretana Ilay azo fitalini Lema vitamina Fa ianao irery ihany ianao ihany nonavitiza Oh Jesus medicanite ianao rea medicanite Mule ianao nonavitiza Fidirana winni Negiaretana Ilay azo fitalini Lema vitamina Fa ianao irery ihany ianao ihany nonavitiza Fa ianao irery ihany ianao ihany nonavitiza Fa ianao irery ihany ianao ihany nonavitiza Asotelana Masina va rehefa hitanareo mitsangana amin'ny fitoerana Masina ny fahavetavetan'ny fandravana
dia zay any Jodia tsy miverina ny Jerosalema intsony, samy mandeha, samy mamonjy ny ainy. Goavana be ho iaho ny fiaran'ny tompo tamintsika nandritry ny izay 20 taona zay, satria miasa ny fampianarana, miasa ny fanomezam-pahasoavana. Tamina ahitana an'io le papa zao io le 7 dia fampianarana no amarininy tamin'ny faminaniana. Ary ohatrany hoe rehefa mahita fahamarinana zay dia mahafaly foana, fa tamin'ny ty anankiray ty zany tena faly avy telo ena, avy mihoatra ny takatry ny sainy, nefa mitondra baraingo be dia be hoe dia raha io zany ny farany dia ahoana, dia aiza, iza sy ny sisa sy ny sisa. Betsaka tao anatin'ny fanontaniana, betsaka tao anatin'ny fanontaniana napetrakainy, tsy nisy valiny afa-tsy ny hoe zay mino sy atao batisa zay mahatratra amin'ny farany ihany no vonjena. Ankoatran'izay tsisy fanazavana intsony, satria le hoe mitsangana amin'ny fandravana zany hoe zavatra ravaravana zany, tsy voatery hoe ny tany sy ny trano sy ny levona zao tontolo zao, fa ny zava-panahy any anatin'olona no ravany voalohany, itodihany ny olona any aminy, andraisana mariky ny 666 sy ny anaran'ny bibidia. Dia ny aty amintsika kosa zany dia ny fananganana feno fahasoavana hitsenanan'i Jesosy. Misy fotoana ako mieritreritra ny fahatongavan'i Jesosy. Ty sainy ty masina tena tsy voasakana mihitsy ty. Rehefa avy mivavaka sy mamaky baiboly iny dia mipetraka indraindray matory mieritreritra hoe dia ahoana marina tompo ny hatanteraka ny sitraponao amin'izany fahatongavanao zany, fa namasina ao amin'ny fiangonana azy ho aho efa tsy zaka, nefa zay manangatanana mangataka an'ilay izy dia omenao dia tsy zaka. Menjera ny olona tafapetraka ny sasany teny amin'ny teny tsy fatana, mivadika hatramin'ny lela. Ka zany fisehonao zany tompo tena mahavarina, tena mahavarina, tsy takatry ny saina efa hita ihany zany tselatra be tamin'ny rehefa misy fahavaratra eny, tsiosy tapaka ny jiro. Dia maka an'iny hoe afo selatra sy kotrokorana zany miseho, dia ho zay hoe tapaka koa zany ny jiro, fa misy jiro hafa mirehitra ho an'izay vonjena. Amen ve? Mahavarina sady mampivavaka zany, mampanina hoe le izy mampivavaka, mampandroso, manambara ny zavatra ho avy mialoha ny soratra masina. Dia zay rehetra mino dia ambinina, zay tsy mino zany inona moa atao, tsisy azo atao aminy. Fa kitsika ny tena Andriamanitra amin'ny Apocalypse 17 tsika no mijery. Le vakian'ny pasteur Irina teo dia manambara nireo le fahitana lehibe ao amin'ny 7:12. Dikany hoe vehivavy dia fiangonana, vehivavy janga zany dia fiangonana sady manana ny Jesosy no manana ny fahavalon'i Jesosy. Mipetraka ambonin'ny ranomaro, ny 1:voalohany manao hoe vehivavy janga lehibe izay mipetraka ambonin'ny ranomaro, rano egale vahoaka, olona maro, zany hoe vehivavy fiangonana maneran-tany zany le fiangonana. Dia voalaza eo ambany eo ny 2 hoe ilay nijangajakany mpanjaka ny tany, zany hoe ny président tany rehetra zany dia mandray makany aminy daholy. Zavatra anankiray nampomeza io sady adidin'ny pasteur Irina le hoe ho any amin'zareo le président ny Iran. Ny président Iran zany ny firenena iraniana dia musulmane, ary tsy tian'ireny sary mitanjatanjaka ireny. Any amin'ilay trano, any amin'ny lapany ty bibidia nefany reny no mibetsaka ao, ary tsisy sarim-behivavy mitanjaka fa sarin-dehilahy mitanjaka. Lehilahy daholony aho dia tsy asiana sarim-behivavy mitanjaka fa sarin-dehilahy mitanjaka. Normal ve zany le lehilahy velona? Ohatra any amin'ny klassemandry zazalahy dia sarina lehilahy mitanjaka no atao isaky ny trano. Normal ary ve reo klassemandry reo sa tsy normal? Tsy normal. Raha any amin'ny klassemandry zazavavy ka sarim-behivavy mitanjaka daholo ny any amin'ny rindrina, normal ve le klassemandry zazavavy? Normal ve ny klassemandry zazalahy raha misy sarim-behivavy mitanjaka ao amin'zareo? Tsy normal koa? Raha mifidy zany ny zazalahy, ozy izy ny directeur établissement, asiana sary ny efitrano lisany ka sarin-dehilahy mitanjaka sa sarim-behivavy mitanjaka, iza ny tian'le lehilahy?
Sarim-behivavy dia makany amin'ny vehivavy indray izy nareo klasy mazao asiana sary atao aminareo sarin-dehilahy sa sarim-behivavy samy mitanjaka dia izy ny fidin'ilay vehivavy lehilahy no lôzika be mihitsy zany ka ity zany lôjika ho azy zany hoe lehilahy mijery sarim-behivavy vehivavy mijery sarin-dehilahy fa raha lehilahy mijery sarin-dehilahy ka mana hoe ilahy zany bogosy zay tsy noro de règle misy devoly misy ina hoe misy de kely fa tsy maintsy lehilahy sy vehivavy mifampijery na ho aiza na ho aiza fa ny ataon'i Jesosy hoe raha mijery olona ianao izy ka maniry azy ohatra hoe mijery vehivavy ka maniry azy ohatra zany zao mandeha bus dia mahazo sisiny dia eo misy vehivavy mitsangana amin'ilay reny bus dia mivoaka ianao coucou chérie maniry avec moi dia efa maninona izy le olona zao manota azy izy ao ambony ajantsika eo amin'izany ity azafady le iranianina teo adina le sary mivongana amin'ny lapany zalareto tsy azo osorina satria tena mifiksa be dia nanapa-kevitra ny protocole fa tapenana plaque daholo le sarin-dehilahy be da be tapenana plaque mba tsy ho hitan'le président iranianina mba ho misy endrika masimasiny manino hoe mba misy endrika masimasiny dia mandeha zany satria fa malaza be reo sary reo dia tsy maintsy fantatry le président iranianina fa hitany eo le sary ka tonga teo izy gaga nakaiza teo le sary niova angamba ry zalahy nibebaka angamba reto olo reto fa voalasa le président dia tsoahana daholo le plaque dia navoaka tamin'ny télé hoe zany zay raha ohatra ka manao korzenitra amin'ny bibity aitsika teo paster rina 17 hoy sokatra masina 3 dia nientin'ny fanahy ho any anefitra aho tamin'ny fanahy ho any anefitra ary nahita vehivavy mitaingina bibity vonjaka feno anarany fitenenan-dratsy sady manando fito sy tandroka folo ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky toy izy hoe ary volamena sy vatsoa ary perla sady ny tanakapoaka volamena teny an-tanany feno zava-betabeta dia ny zava-maloto momba ny fitsangatsangana ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andrina na hoe zava-miafina babilôna lehibe reny ny fitsangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany toy izy ary hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny ranony olona masina sy ny rano martioran'i Jesosy ka raha nahita azy aho dia gaga indrindra ary hoy ilay anjely tamiko nahoana ny gaga ianao izao ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny raha vehivavy sy ny bibidi mitondra azy izay manandoha fito sy tandroka folo ny bibidi izay lay efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo zao nefa efa hiakatra avy any amin'ny lavaka tsy hitanao noho izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana ary ny monina ambon'ny tany dia izay tsy voasoratra ho amin'ny bokon'ny fiainana hatramin'ny nanorenana zao tontolo zao teo gaga raha mijery ilay bibidi izay teo ihany ary tsy eo zao nefa mbola ho avy indray io zany a bibidi io zany dia fiangonana vehivavy janga sady fiangonana izy no firenena manana fampianarana zany ilay fiangonana entin'ny raha vehivavy hitantsika ny rehetrarehetra eny ny fampianarana lehibe indrindra dia ny sarin'ilay madama ataon'ny apôstôly hoe madama be dia ny fanjakana kosa le lehibe eny eo zany le tandroka mpanjaka iny sady mpanjaka izy no pasteur zany hoe mpandrara mpivavahana dia ny olona rehetra asainy miditra eo ka nypresizeny tsara mihitsy zany hoe ny olona zay tsy manana ny anarany voasoratra amin'ny bokyny fiainana dia ekoaka ao aminy zany hoe maro zay mahatonga n'le hoe rano maro zany hoe ny rano egalina vahoaka ranomasina zany vahoaka be mihitsy ranomasina manonja dia vahoaka miady dia ireo zany a zay tsy manana ny anarany tsy voasokatra any amin'ny boky dia mivavaka tsy voatery trano fivavahana fa mivavaka amin'ny fampianarany ohatra tsy sabatista aloha ry zareo tsy n'izy hoe tsy sabatista izy fa aladista ary voalazany amin'ny Daniel toko fafito ndininy fa raiky ambiroapolo roa hatrany amin'ny fito ambiroapolo dimy ambiroapolo dia milaza mihitsy hoe io bibidi io nanova ny sabaty ho lasa alahady na hoe nanova fotoana sy lalàna dia mametraka an'iny eny amin'ny andron'ny olona zany hoe ampanaiky ny olona rehetra ny andro anatin'ny didy folony izy ary ny Andriamanitra koa dia ampanaiky ny olona n'ilay sabata andro fafito amin'ny fampianarana dia apetran'Andriamanitra amin'ny lohan'ny olona koa ny fanekenana izay na zany ny olona
manaiky an'le alahady entiny bibidia na le olona manaiky ny sabata eo amin'ny bibidia sabata eo amin'ny andriny zay any Jesosy. Samy andro fahafito nefa reo, samy inona hoe samy andro fahafito reo, fa ny alahady akory tsy andro fahenina na andro fahadimy fa fahafito, araky ny soratra masina tsara hoe andro amin'ny andro fahafito dia mitsahatra ny pary ny lanitra sy ny tany, dia zay rehetra manaraka azy dia mijanona amin'ny andro fahafito, tsahatra amin'ny andro fahafito. Oza hoe inona avy reo? Samy andro fahafito ny vavahan'ireo. Ny ray tsika ohatra manomboka alahady ny andro voalohany, ny andro faharoa firy, latsinainy fahatelo, ty androany sabotsy ty zany zao andro fahafiry amin'ny herinandro. Raisitsika indray zany ny Babilôna io andro fahafito koa ny azy manomboka latsinainy, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady. Inona zany ny andro fahafito? Samy ho amin'ny andro fahafito ihany, fa ny ray voasoratra any an-danitra, ny ray voasoratra any amin'ny Babilôna. Ary io mahatonga ny sain'ny olona mikatona hoe sabata mihitsy le alahady, dia hoe satria andro fahafito, fa tsy lay andro voalohany amin'ny fitsanganana Jesosy tamin'ny matiny ny alainareo, fa le andro voalohany iasana. Azonao, raha soratra masina zany dia tokony ho alahady ny andro fiasana, bloqué ny Babilôna nefa le andro alahady atao fivavahana. Azonareo, ho andro fahafito. Fanina ny olona satria hoe andro fahafito ny ao anatin'ny baiboly, dia tonga ny am-piangonana izy dia hoe azafady mopera, andro fahafito ny voalaza amin'ny baiboly nefa ntsika to andro voalohany. Ianao anaka tsy mandinika tsara, fa andro fahafito tsika androany. Jereo tsara nge latsinainy, inona ny olona miasa voalohany? Latsinainy mopera, isao ary latsinainy, talata, alarobia, alakamisy, zoma, sabotsy, alahady. Hitanao anaka andro fahafito, fahafiry zany le alahady, andro fahafito. Hitanao anaka fara araky ny soratra masina tsika, azonao zany. Dia Jesosy nitsangana tamin'ny maty, dia iny fitsanganan'i Jesosy izy nataontsika andro fahafito sady fitsarana. Jesosy nitsangana tamin'ny maty, mivavaha fotsiny ianao hitsy mason'ny Maria dia andana miraba azy. Azonao? Dia manisa tokoa ilay olona dia firy tokoa nisany? Tonga dia milamina ny sainy, tonga dia milamina. Amin'izay keo tonga dia mahazo marika aloha izy dia tahina mahazo. Zay asa andehananao dia mety daholo. Tonga dia ozy le olona ozy ny baiboly hoe ny fony olona ny ozy dia any amin'izay hitany areny. Dia lasa mpanan-karena izy fa miakoaka amin'ny bibidia, dia tsy miala antsony izy fa ozy zay amin'ny andro fahafito no mivavaka. Eo zany tsika izao ilay apokalypsa 12 mampiseho an'ilay vehivavy, apokalypsa 17 le mampiseho an'le virgine 10 adala, dia misy resaka loha tandroka ao. Misy tandroka firy izy teo pastera? Tandroka sady nanandoha 7 sy tandroka 10. Le lohany zany io. Tamin'ny fanisan'io 7 io dia niainga tamin'ny 1929, nisy ny papa tao aorianan'ireny ohatrany hoe mivonona ny papa anankiray, dia ty zany ny solony 1929 nakaty. Tamin'ny 1929 dia nisy papa anankiray tao hoe Pie 11 1929 à 1939. Nanaraka an'izay loha firy zany zay nitatsika aloha? Ray. Loha faharoa Pie 12 1939 à 1958. Pie 12. Jean 23 1958 à 1963. Jean 23 papa io 1958 à 1963. Manaraka Paul 6 P6 fotsiny tonga dia vita. P6 Paul 6 nanomboka ny asa izy 1963 voaositra, dia 1978 izy maty. Tsara mampafantatra fa ny papa na hoe tandroka kely dia tsy miala eo an-toerany raha tsy maty izy, lohany ny tongony miditra lasany. Dia zay aitsika zao Jean-Paul 1er JP1 dia vafita 1978 à 1978 voaositra teo izy dia maty amin'ny taona iny. Zay 30 andro fotsiny izy teo dia maty. Manaraka JP2 Jean-Paul 2
1978 à 2005 io ny tena malaza. Manaraka ny Benoît Jean-Paul II de B16 Benoît XVI 2005 à 2013 feno fito izy eo 1 2 3 4 5 6 7 nanao démission nefa n'le rangaty nanao iny izy izay tsy azo atao mihitsy de sady nanaiky retsy ny mpitondra ny tsy nanaiky fa tazomina ho papa ihany izy fa nalefa any amin'ny tranon'ny olona antitra any amin'ny filazana le antitra eny le hospice de ao izy tsy miasa ho papa lehibe ny fiangonana katolika intsony izy fa mbola antsoina hoe papa de rehefa lasa izy any amin'ny hospice any amin'ny tranon'ny antitra de niditra le zao io izy moa le zao papa François Ier valo zany izy raha tamin'ny pi 11 ny ala 1929 makaty de valo ao anaty baiboly nefa mivakio indray mandeha loha fito toko fa fito ambin'ny folo firy le toko fa 7 andininy fatelo tapany faharoa feno anarana fitenan-dratsy sady nanandova fito sy tandroka folo aizy zany aiza vakino zay azafady 17-3 tapany faharoa feno anarana fitenenan-dratsy sady manandova fito sy tandroka folo de ery ambany ery eo amin'ny andininy fasivy indro ny hevitry ny misy fahendrena ny loha fito dia tendrombohitra fito izay ipetrahany vehivavy ary mpanjaka fito ireo oka loha fito zany de midika iny mpanjaka fito de mandeha le mpanjaka fito izy mivaky teninao pasteur ary mpanjaka fito ireo efa lavo ny dimy fa ny iray mbola eo ihany oka le lavo le dimy lavo tao zany Pi 11 Pi 12 Pi Jean 23 Paul 6 Jean-Paul Ier zay le dimy lavo toy izy pasteur fa ny iray mbola eo ihany andiny fafito zao andiny fafolo tapany faharoa andiny fafolo ary mpanjaka fito ireo efa lavo ny dimy fa ny iray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy de tsy maintsy mitoetra kelikely le ray mbola eo ihany io zany Jean-Paul II de manaraka aloha hoe vita zay Jean-Paul II de ahoana izy io ny ray mbola eo ary ny ray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy de tsy maintsy mitoetra kelikely io lay Benoît XVI le fafily le fafito tokony feny eo zany le izy satria fito le tandroka le loha azonareo fa le anankiray nefa voalaza fa rehefa tonga eo izy de kelikely fotsiny izy nijanona eo de lasa de miditra le anankiray fahavalo ao ary ny bibidia zay teo ihany andiny fafily zany resana andiny faraika ambin'ny folo ao ary ny bibidia zay teo ihany ary tsy eo izao de izy no namany fito mahavalo azy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana raha mbola eo zany le anankiray fafito de ohatrany hoe ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao dia le hoe teo zany Benoît XVI nefa tsy eo zao nefa nitotrany eo ihany de ozy izy hoe dia izy no namany fito mahavalo azy ka ho lasa ho any amin'ny fandringanana teboka tsisy papatsony eorinan'izay jereo ngefa tamin'ny taona 70 nanomezana an'io faminan'iny io raha nabafy aty amin'ny 2018 tanteraka 2017 2013 no tena tanteraka zany hoe ataontsika hoe azotsika lazaina hoe 2 taona mialohany atanteraka azy de efa milaza amin'ny baiboly efa milaza amin'ny fanamasina hitatsika masy zany fa io izy ny fahavalo fito mahavalo azy zany hoe feno ihany ny fito kotina ihany zany le vetivety de niala le congé le retraité Benoît XVI fa nampidiriny ty mba hatanteraka amin'ny fahamarinana za resy lahatra fa mahafantatra koa reo tandroko reo hoe tanteraka amin'zareo le faminanina fa ny andrasana de voasokatra hoe hoaizy zareo ho any amin'ny fandringanana parallèle amin'io 18 apocalypse 18 parallèle amin'io zany hoe rehefa tonga zany le fito mahavalo de ho any amin'ny fandringanana tsy le olona no any amin'ny fandringanana fa zao tontolo zao ny fiangonana ny raitsarehetra ny ringana Andriamanitra ny tonga misy Jesosy ny tonga misehony amin'ny ranolanitra ny mahatanteraka ny hoe ny tontolo misy no ringana aitsika teo pasteur asiny apocalypse 20 andininy faharoapolo vakina kely ny sogamandry
tenin'Andriamanitra manao hoe ny amin'ny nandravana ny Babilôna sy ny saonan'ny olona azy. oka aloha traka hoe lehilahy fananontany azy a faminaniana horavana Babilôna fanontaniana mipetraka Babilôna le nisy ny Daniel avy eo sa le Babilôna misy atsika le misy atsika misy tantara nefa n'izao tontolo izao dia tsy maintsy mila an'io Babilôna io satria mifandray amin'io daholy ny loha rehetra eto ambony tany ny président zany mandray an'io raha tsy eo zany io dia mety misy ady be eto amboniny tany fa io no mibalansa ny zavatra rehetra ny filamina eto amboniny tany ary mimpanjaka ny tany mekoaka amin'ny daholo vita le izy tafiditra le fito mahavalo inoy tsara raha nabavy le nabavy manao solomaso io mbola tsy tadidiko fa pino vaovao angamba ianao tsy tadidiko tsara tonga le fito mahavalo azonao ve le hoe fito mahavalo le papa zao io miara tonga amin'io ny apôstôly ato amin'ny zanakasisa izay efa voalaza tamin'ny fotoana fitopolo na nytoko fa 17 amin'ny apokalipsy na nytoko fa 12 toko fa 17 ao amin'ny apokalipsy efa tamin'ny taona fitopolo ireo no mivoaka hoe ity mibibidia dia ity ny zanakasisa dia samy apôstôly no mitondra azy ny ray tena izy le 17 sandoka ny ray tena izy le 18 ianao zany zao tafiditra ao amin'le 18 raha zao jerentsika zao fa mila atao batisy tahaka ny nanaovana batisy anao tany amin'le 17 no tsipahanao an'izay fa ampidirana anao ao amin'ilay vady ampakarina batisany deparan'iny mazava sa tsy mazava pastera 18 andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifalia noho izay zavatra manjo azy ianareo ry lanitra sy ianareo olona masina sy anareo apôstôly ary anareo mpaminany fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo. Amen. Io tsy tamin'ny fotoanan'ny apôstôly 12 niaraka tamin'i Jesosy fa fotoana faminaniana andravanan'ny Babilôna zany hoe tafiditra le fito mahavalo araka ny faminaniana eo ankilany ny zanakasisa misy apôstôly sy mpaminany mahafeno ny fepetra zany le 17 ry zareo mahafeno ny fepetra kosa ary vetsika amin'le hoe rafitra apôstôly sy mpaminany feno dia jereo sabatista raha misy le zokony indrindra ery atsinanana ny fipisahan'ny masoandro tsy malala an'io akory izy rehefa nilaza an'io zay apôstôly ma sasa maty zay ndray alina zay nanapakevitra hoe andao apoko ty aparitaka amin'ny teny pirenena rehetra mihitsy voaloham-bolana angamba zay andro zay avy nandray zay dia nanao fotoana tany amin'le trano anaovana production amin'ny 5 arivo zay ny tonga eo ny zavatra ambara fotsiny dia zao ry mpiaino an-tsaina ianareo zay mijery an'izao fahita lavitra zao na amin'ny lavitra na nakaiky dia manasa anareo a aharitra kely minitra vitsivitsy fa hitondra fanambarana ara-tsokatra masina izay tanteraka amin'izao vanim-potoana zao dia ny vakina le izy eo amin'ny 10 minute eo 10 minute no misy teo nyrefy ny anaovana azy amin'ny 5 zay manomboka mitifitra amin'io caméra io resahana io amin'ny 5 maraina vao vita ary saika ny ady ary tao efa kizity ny pasterina tamin'izany io raha lato avy tsara diosy le manao le caméra ka raha mainao manetsy ataonao e efa lasa nerveux tao zay 10 minitra ny fanambarana raisina amin'ny caméra raha ohatra an'izao zao dia 10 minitra fotsiny amin'ny vita eto vitako tsenjegna le izy fa tsy nety vita lahady amin'ny 10 angamba le izy vao tafakatra tany amin'ny radio napoka amin'izay amin'ny fiteny pirenena firy izy teo gasy frantsay anglais espagnol firy ny olona nahenao an'le izy pasteur 1,5 million nahenao an'le izy gaga ny islam gaga ny espagnol gaga ny vazaha hoe izy nareo ahoana mahatonga an'ity ay le olona mamaky tsisy mahay baiboly ny akabiazany dia azonay lasy azonay nanana assurance be zay tao hoe aty amintsika ny apôstôly sy mimpaminany rafitra ao amin'ny 18 20 amen ve
tena gaga ny ray tanàna, miantso ny arabo, miantso sinoa, miantso zao, tsy haiko naty voavalin'ny pasteur Arina daholo izy teo fa tena miferiversion zany mangotraka ny FM4 tam'izany anambaran'io. Am'izao fotoana zao ny fiverenan'i Jesosy no toritsika. Raha nitory batisa ny fibebahantsika de vita amin'ny batisa ny fibebahana. Nitory ny fanatrehana batisa ny fanamasina tanteraka, nitory ny fanomezam-pahasoavana tanteraka, zay nitoriana tamin'ny finoana de nakasitrany tompo. Ity fiverenan'i Jesosy ty miprofo ny vaingana apôstôly ny rafitra Vatikana, apôstôly ny rafitra zanakasisa, ny fampianarana samihafa, ny ray orava, ny ray ampakarina. Mbola mame alalana anareo aho hoe fidio andana de tavy daholo zay mety marina ny rehetrarehetra any, fa feno kosa aloha fepetratsika hoe zanakasisa. Amen. Ataovy amen. Sady mekohaka amin'Andriamanitsika sabata voaloham-bolana mipasika firavoravoana Pentecoste, fenontsika zany le fiankofana. Neny zareo koa feno alahady pasika Pentecoste sy ny sisa miaraka, fa ny tompo malala ny ondrany, za malala ny feony, izy malala ny feo koa izy. Amen ve? Ary manana fahasari-piaro ny tompo. Raha mbola mijanona amin'ny fiangonana anao vady ampakarina de manana fahasari-piaro aminao ny tompo. Lasa anao mandeha de ozy ny tompo ohatra miteny hoe samy baraka, lasa. Tsy misy intérêt itsony ny emorana na vady io. Raha resaka vady hoe nisy bogosy nandalo tato na nisy sipa tsara tare, ny atsarany mahafinaritra, fa mety hiteny aminao izy hoe raha mandeha mivavaka any anao de misy lehilahy miditra ato. Tonga ny sabata, raha mandeha ianao hoy izy le lehilahy amin'ny vadiny de misy solonao amin'ny 5 izy miala eto. Raha mandeha ianao hoy izy le lehilahy manambady vehivavy tsy pino, mandana sery mivavaka, fa amin'ny 5 miala eto le solonao. Tonga de malemy. Allo jereko zany raha ho avy eo nefa tsy isy akory rehefa tonga, satria mandefa SMS izy hoe aza mandefa ato le lika maty. Fatapatany ty vendrany ty fa ho avy sery. Roa sabata tsy nandeha le lehilahy de hitany hoe ay tsy manao ty fa vava fotsiny. Telo sabata fa telo lasa izy mivavaka, lasa ny SMS, lasa le alika maty fa tonga avy ianao. Aty izy le lehilahy mivavaka, alleluia alleluia. Vao tonga ao trano izy hita misy bakiraron de lahadiny tao. Tsotra zavatra kely sisa, zavatra kely mety ampiamatra, resaka vola, nofo, zay. Fa raha ny ara-panahy aotsika, fenontsika lalana izay Jesosy ny anaran'le lalana hoe zano lalana boulevard Jésus Christ, izay andehanantsika izao. Tsy manana intérêt tsony ianao hiemotra na resaka conjugal vady io, na resaka professionnel asa. Ny azo atao midedava vola de manangana asa ho anao. Amen. Ianao mandidy ao, ianao manapaka ao. Na raha tsy mahay mandidy ianao, tsy mahavita an'le asa de manangana de mampiditra piasa sady rahonana. Raha misy diso de mivoaka anao. Azonao, ianao patron am'izay. Ataovy mihitsy zay ahafahanao manana fahafahana amin'ny fitadiavana. Tsy maintsy misy ny pression. Ary raha misy ny pression de tsara ianao manao pression ampino aza ampiasanao. Tsy maintsy mivavaka miaraka amiko anao fa raha zany roako. Satria raha vao tsy mivavaka miaraka aminao de hafa mifanahy de hiady eo tsika. Fa tsy maintsy mivavaka, intelo fotsiny ianao ny asiako miaraka amiko de anao am'izay safidy. Terena kely le piasa. Atao ina hoe rehefa tsy mety ry mivaravarana betsaka no miandry anao, miandry ny plasinao ito. Inana sa andeha, inana ny valina. Daholo anaraka mibainina any amin'ny fiangonana zany fa ty tena mazava sa tsy mazava? Mba tsara mihitsy ianao, mba patron tenanao. Satria tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivatra aoriana kely raha tsy manana ny anarany biby ty, de efa mba manomantsika hoe ato ny lalana andehanana. Tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy.
efa mitsangana lehilahy lota ao amin'ny fahavetavetana amin'ny fitoerany masina zareo, mitsangana koa Jesosy hiary ny olona masina izay manana ny anarany voasoratra any amin'ny boky ny fiainana. Promotion vaovao ty miditra ty, nanontany azy sasany tary hoe iza moa ny anaran'le promotion, mbola tsy fantatro a, fa mafeno ny fepetra ty promotion ty hoe indro eo ambaravarana amin'ny mpapakatra, mafeno ny fepetra. Amen ve? Mafeno ny fepetra iaviany Jesosy ny fahamarinana nomeny antsika ka voatazontsika sady voatombo ny tombo ny paritaka tsika. Amen ve? Raha olona ray fotsiny ary no vonjena dia tsy maintsy hamarinana amin'ny faminaniana. Za resy lahatra fa tsy ray fotsiny. Mahita anao aza tsy ray isika. Mahita anao aza tsy ray. Tonga ny tuliara mahita olona ny tsy ray zay ary efa fokom-pirenena sy samy hafa fiteny. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Fahasoavana sy ny fiadanana ho an'ny fiangonana. Tazony tsara amin'ny fampianarana. Mianara tsara soratra masina, mamaky baiboly matetika, manao mamadibadika baiboly sy manakambana toko sy andinina, maheresa mivavaka, dia mitoetra tsy moramora io fahasoavana io. Ny fakapanahy tsy maintsy misy rahalahy. Any amin'ny sakafo ihany ny fakapanahy tena mandaitra. Dia rehefa mandaitra zany ny fakapanahy amin'ny sakafo, dia mandaitra koa ny fanatrehan'ny tompo na tsy mihinana azy ianao, na mifadianina azy ianao, tsy nono zany ianao, tsy resy zany ianao. Efa nidiavinay zany atao hoe amin'ny andro 12 hitondrana sakafo faran'izay tsara, testeny rahalahy Benjamina na hinana na tsy hinana. Tonga izy dia mijery sala amin'izao le rahalahy ihany reo a, dia testena le amin'ny andro 12. Dia zany mantsendry zalahy, mazoto homana ianareo. Dia zalahy ndray manontany amiko hoe inana zay, nefa zany tokony manontany hoe inana ve aho. Mazava sa tsy mazava? Misy ny tanan'Andriamanitra mitondra famonjena amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Raha tafiditra amin'ny janaka sisy ianao, tafiditra amin'ny isan'izao fandehanana amin'ny fahamarinana izao, aza miala tsony. Fa mba tian'Andriamanitra ianao mba hiteny indray andro any hoe noho ny amin'ny anaran'i Jesosy dia nandresy aho. Tafity anahy, tafity ianao, tafita za azafady, tafity ianao. Kely fotsiny sisa, atao inona ny injanona ny masitsika rehefa fivavahana. Afaka mitenitsika any amin'ny fiangonana, any amin'ny fianakaviana any, ka miteny rasy le olona dia hoe afaka mitenitsika hoe zany vavanao zany mihitsy ry dadato mahavery ianao a, zany no miteny anao an'izany, fantako ny fitenin'ny olona very ianao. Vao miteny ela zany samy zany mihitsy averiko indray mandeha very ianao satria fitenin'ny olona very zany. Mazava sa tsy mazava? Dia zany lisika. Talohantsika no an'ny olona, novan'ny olona blagy amin'izao fotoana izao, feno ny fepetra, vao miblagy eo dia teneny hoe za zany resanareo zany, ahita raharana reo a, mahery eo momba aminy aminareo, akombony ty vava. Tonga dia misokatra amin'ny masona, felany milazany lano izy, tonga dia valio ino zany le azo namosina. Amin'izay nerveux zareo, manino hoe nerveux tsara. Zany e, zay tany amin'ny fianakavianay, tabatabainy olona. Zay ve, ela ve dia lasa paster, lasa mivavaka be. Zaranao ary lasa an'izany fa tsy lasa adala sy nanantenanao sakafo any amin'ny tranona adala. Azonao, mangina ny olona. Fa raha bonaika lava foana tsika, manao ny dadato. Alainy dadato le alika masika eo tokotany. Fa rehefa mahita ny dadato, manao na dadato a, sava, amfarmy anao. Ianao zany ohatran'ny reradraraka, ohatran'ny misy devoly manafika angamba ianao ty. Mahery any momba antsika, ary izy ny manamarina. Ho hamarinan'Andriamanitra tsika amin'izay ataotsika ka ahitan'Andriamanitra intérêt. Amen. Voaka amin'ny zaza madinika, vavan'ny zaza madinika ny fahamarinana.
anjaranao sisa indro faretan'ny olona masina pastera aona antoiny zay mitandrina didin'andriamanitra sy ny finoanan'i jesosy misy miembotra za mahita olona miembotra ohatra zay fotsiny teo iny koa atao baba za filazako hoe te iny koa atao baba hoe inona koa mbola atao iny efa vita batisina ndray an'izao ijery ty lasa ny embotra de resy ako hoe misy hitako de hitako aty amin'ny fiangonana de avigny inao hitako taria tandremo taizana hitanao loatra an'izao zao no kanjona hitana intapaka aza mame fitoerana ho an'ny devoly fahaverezana dikan'izay fa raha misy toerana tsara honao omeo an' jesosy omeo mivady aman-janakao omeo ny asanao omeo ahitany tompo fiadanana ao anatinao zay maharitra tsara maharitra hatramin'ny farany novonjena ny avantage rehetra ezahana ho any amin'ny tena na ity aza misy avantage ezahana ho any amin'ny tena amen ave tsy hoe de rafitra apostolika de somary ve kely zany na vebe de manaiky ny rafitra ny apôstôly zavatra maranitra be daholo zao de nareo koa zany tokony hiady ho anareo manana tahiry manana zavatra manokana misy rahalahy tato voan'ny kansera le rahalahy io netina mbavaka sitsany épicerie ny ataony tamin'izy mbola tratran'le kansera de marary be mihitsy makany amin'le épicerie de rehefa afaka le kansera de le épicerie ihany ny ataony de hoe mantsiazy fonce anao fa ilainao vola ilainao i vola io ampina vavaka asina vavaka sy nasa miasa misy vola stable ny olona tompony eny an-danitra miondrika mijery ny olona masina sy mitady azy mba ao anatin'izany ane amaro nao hira anakiray tsika averintsika le hira hoe le hira anakiray teo averintsika iny de ifantoka amin'ny famonjena zay nataon'i jesosy ifantoka amin'ny fanamasina zay mampiorina ny finoana sady mahatonga atsika ho voasoratra any an-danitra dio ny baibolinao de tady ny fanatrehan'ny tompontsika nany tsita nany afeny naza fantatrao kalokalo toizany ihany fa mbola mitsangana taony mbola mampirinetana izy nany tsita nany afeny naza fantatrao zay efa vita ireneny nasy zay mbola atao erinao tsisy fetra tsy voafaritrao antsaiko ao fizay momba hay rehetra efa voadidika aseoya ahitako peipana sy ny fahotako aiza sao de mando tafasaraka aminao meu fitsapana no fisetrana mba hitsorompotorotoro sovarina Chachorina tafasara aminao ampagninao ratsy ny toy izay nolazanao sao izao indray no hita fa tsy anao mba tsy omenatrao rahoavy lay andriray fombayanao ampandrosa atranoniray aseoiao ahitako pepana sy ny fahotako aizao aiza
aiza sao denadao tafasaraka aminao meu fitsapan meu fisejana mba hitsorom-potorotoro sao marina tratraorina tafasaraka aminao alala azavela tompo malalo ampenaro aienisa miarokosi aseuiao ahitako toepalasiny fahotako aizao aiza sao denadao tafasaraka aminao meu fitsapan meu fisejana mba hitsorom-potorotoro sao marina tratraorina tafasaraka aminao atao jesosy ngatao jesosy jesosy ny nofo dia tsy maina ny sitraponao ny nofonay tompo dia hitarika anay hoany amin'ny fahavereza miantso ny anaranao a jesosy vonjeo ny fanaiko irehatra ataonatiko atsapa ny fiaim-panana avy amin'ny fanahy masonao mba tsy hantanjaka ny nofo fa ny fanahy ny tarika venoy ao jesosy venoy afa fanavelona ianao fa natonga nofo ianao ampianatra anay ametraka anay amin'ny fanorenana masina venoy ny anaranao dia anarana masina tsy misy aty ambany maso azo fa ateraka ny zaza dia natao jesosy no anarana jesosy o ianao nefa miteny hoe tonga hitady sy amonjy mivery androany jesosy tafiditra eto amin'ity fiangonana ty aho mangataka aminao tompo ianao no mifidy fidio ao jesosy o amin'izao sabaty zao tsy anareo ianao no mifidy fa izao ianao jesosy androany aho mangataka fidio ao jesosy ny mpanotany mila famonjena angatao jesosy hitala ho izy hoe fidio ao amin'ny sabaty ny fidiananao ianao le tsanganao amin'ny fiangonana niantso ny apôstôly sabaty any androany sabaty fidio ao jesosy fa sabaty anao androany ivato am-boko ny famantarana sabaty fa fidio ao jesosy fidio ao ny ankohonako ny momba amanontolo fa tsy andeha hoany amin'ny lalam-pahavereza fa amin'ny lalam-pamonjena apôstôlika osana alleluia atoloro any jesosy ho tempolo masina fonena amin'ny fanamasina ampiakaro kely ty fotrany ambanimbany ampiakarina kely atoloro an'andriamanitra mombanao manontolo ny aniaram-panahy na ny ara-nofo mba tsy mpifahavalo reo mba tsy mpifahavalo fa anaiky fanahinao anaiky andeha amin'ny sitrapon'andriamanitra mitarihan'ny fanahy saina jesosy ianao nahita ny lehilahy le tsangana tao amin'ny tempolo masina feno favetaventana itelay babilôna lehibe ary ianao no jesosy mitsangana miary ny olona masina ao anatrehany ray jesosy atao visany olona masina alleluia doraina jesosy angatao amin'ny jesosy hoe atao visany olona rovanao a jesosy tsy manana mpisolo vava amin'ny ray afa-tsy anao a jesosy amin'izao sabatsy anao mangataka ny fanalitianao arovy aho arovy ny anarako mba tsy hoposehana arovy ny famonjenao aho mba tsy afaka arovy ny fanahy masina jesosy fa ianao andriamanitra mpahary mpamonjy
ianano arina ianao nanavana batisa arovy aho Jesosy amin'izao vanim-potoana izao. Ho anareo atao batisa angatao amin'Andriamanitra raiso aho Jesosy na mbola sy tonga ary ny andro anaovanao batisa dia fa eo aminao no maty tsara ato. Tonga teo aminao miboka dia nitiofina tonga teo aminao no malemy dia nitsanga tonga teo aminao nitsamba dia nahiratra. Tonga ny anjarako Jesosy tonga ny anjarako eo aminao miatsoa ianao tonga ny anjarako amin'ny fahavelomanao zao tonga ny anjaranao tonga ny anjaranao tsy ho amin'ny fahafatesana fa ho amin'ny fahaveloma ho amin'ny voninahits'Andriamanitra amin'ny fiadanana sy hery amin'ny fahamarina tonga ny anjaranao rombainy fanjakan'Andriamanitra mahery izay mandropaka azy. Halleluja halleluja. Vela tumpu malalo ampenaro ayatisa nyakusi aseuya aitaku tuepana sini fautaku aiza saudenado tafasara kamno Fitapan Fizejam Pai Surompu Turu Savarina Trajorina Tafasara Kamna Apenara Alala Azufela Tumpu Malalo Apenara Ayusa nyandukusi Ampendara
alala azavela buku malalo apenara ayenisa nyabukusi Haleluya. Hosana. Amen ve. Mazoto toerana aloha vetivety. Anoho ny fandaharam-potoanatsika dia aorianan'izay tsika mbola isy fampianarana kely ihany eto raha avy eo mbola hiverina araka amintsika eto ny apôstôly rehefa vao aza matahotra nareo. Amen ve. Ny zavatra tianao tsindriana zany aloha dia motsindriko zany ilay efa nambara ny apôstôly teo hoe amin'ny 1er décembre zao zany batisa ny rano andro sabaty io